maro ihany koa raha olona izay tazantsika eo ivelany eo miandry izay fahatongavany ny filohan'ny tetezamita izay. Ny mpitandro filaminana ihany koa moa izay efa tonga zany efa hatramin'ny tolakandro toerana mpitandro filaminana efa tonga ty toerana ny olona ihany koa dia ao ihany koa ety ivanja izay efa ao ihany koa ny olona miandry efa tongava ny filohan'ny tetezamita izay. Ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina andrasantsika izay sary izay ihany sy ny fidirany ato amin'ny TV+ Madagasikara fa miorakoraka ny olona ao ivelany ao mandray izay fahatongavany ny filohan'ny tetezamita izay. Ny azo lazaina ihany koa zany dia hoe ny tompony andraikitry ny araka nambarana teny tompony andraikitry ny fandaharana no tompony teny farany zany amin'ny fandraisana an'ireo fanontaniana izay amanaliny araka nambarantsika teo zany dia samy miandry tsika ny tokantrano any hoe fanontaniana izy ary zao no tafapetraka eo ny filoha tale général TV+ Madagasikara Nicolas Rabemananjara moa mandray ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tonga soa ety amin'ny TV+ Madagasikara ety Ivanja Ambohitso ety. Ary dia mivatana tokoa izy ity dia mondra miakatra ohatra zao zany mety amin'ny foiben'ny TV+ Madagasikara tsika ny tokantrano mbola hita nyity foiben'ny TV+ Madagasikara ity amin'ny fotoana fanokana azy hoarantsika manaraka zao tsika zao manana endrikendrika ohatran'izao izy zany. Andriamatoa Andry Rajoelina miaraban'olo tompoko dia misaotra anao nanaiky nasainy zao fandarana l'invité du jour zao. Miarabanao ihany koa ontina ary miaraba ny rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao araka ny teneninao tao moa na ianareo rehetra ny atokantrano na ihany koa ny malagasy rehetra any andafrika rehetrarehetra. Ny teny atao rekordsika androany satria amin'izao ora hitenenantsika izao dia firenena 5 eran'izao tontolo izao zany hoe manerana an'izao tontolo izao no manaraka ny TV+ Madagasikara fa saingy fotsiny ny indrikely mbola tsy mivantana amin'ny internet ny fandarantsika fa manaraka ny vaovao izy satria vita ny vaovao dia manaraka an'iny izy dia rehefa izy manaraka ny fandarana l'invité du jour raha ny fanontaniana vora ihany koa tamin'ity androany ity dia reto mbola sampionany fa amin'izao ora sy fotoana izao raha teneniko antsika ampijery mbola misy email 500 miandry ao ambadika ao dia reto aloha fanontaniana tena nataoko boky mihitsy satria hatramin'ny talata dia nanangona fotsiny nataoko raharaha ary raha miresaka an'izay le hoe anivelan'izay tsika amin'izao fotoana izao Frantsa no voalohany mandray antsika betsaka indrindra zany amin'ny laharana efa 20 000 roal ny connexion amin'izao ora sy fotoana izao zany hoe rehefa tena mandeha indray koa ny fandaharana amin'ny internet amin'ny adresy averika any www.youtube.com/tv+replay zay le azahoantsika an'ity fandarana l'invité du jour ty dia amin'izao fotoana izao 20 000 ny any Frantsa manarakaraka azy Canada no faharoa BDB manaraka ny fandaharana fahatelo Madagasikara fahaefatra États-Unis fahadimy La Réunion fahenina Italie reo zany zao no lohan'ny BDB mihitsy manaraka ny fandaharana somary anao sasy teny kely satria voalohany nandraisana anao teto ny fandaharana l'invité du jour Andriamatoa filoha voalohany ihany koa tato anatin'ny folo taona ny fandaharana l'invité du jour nandray an'izany hoe filoha pireneny zany voalohany tadidiko nandraisana anao farany teto amin'ity fandaharana ity 20 Janoary 2020 mialohan'ny etsika voalohany nataonao teny Ambojatova fony ianao mbola be ny tanàna zany hoe manamarika an'izao fandaharana izao ny fandalovanao eto ary isaorako manokana satria tsy moramora aloha zany hoe mahazo filoha eto amin'ny fandaharana ary indrindraindrindra mankasitraka ny ataoko hoe fanetretena angamba zany fanetretena nandehananao aty amin'ny studio an'ny TV+ Madagasikara satria matetika tsy maintsy hoe ny mpanao gazety no mandeha any amin'ny Lapa na Mahazorivio na Ambotsirohatra na Iavoloha rehefa tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena no antsoina ary zay no isaorako anao BDB vita teo aloha ny toraka voninkazo Andriamatoa filoha hiditra amin'ny votoatin'ny resaka tsika satria BDB reto fanontaniany reto ka fanontaniako voalohany aloha satria sady ohatrany nampiteraka resabe tamin'ny mpijery hoe mody miady ve zany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny invité du jour Ontina Réal fa vao tamin'ny décembre nisy ny lettre de mise en demeure sy ny hoe mila manao fifonana paibe maso dia telo volana ty aoriana dia mifanasa za moa zany nanasa atao anatin'ny fandaharana dia hoe ohatrany manao cinéma dia zao ny fanontaniako
satria androany vao tafaresakytsika tsy misy mihitsy ny dinidinika milohan'izao fandaharan'izao dia mamerina ny fanontaniana satria za koa mba nanitikitika azy fanontaniana izay hoe raha misy ve reny lettre de mise en demeure reny ianao mihitsy ny tompo-kevitra tamin'ireny. Milohan'ny amaliko ny fanontanianao voalohany aloha io ntiana dia nanasa anay ianao avy eto amin'ity fandaharan'ity dia nanaiky tonga eto aho mipetraka eto amin'ity zesty mitovy ny olona rehetrarehetra izay nasainao ary izay mbola ho asainao ihany koa ao anatin'ity fandaharan'ity. Betsaka ny olona mety na metsiny na mety koa tsy fano hoe indrindra moa zany fa manodidina ny tena hoe fa maninona ianao no andeha any a fa maninona tsy atao aty amin'ny lapa araka ny teneninao teo a ny fandaharana fa maninona ny makany fa tsy mety zany. Ny valiteniko dia tsotra aloha ary hoentiko ihany koa hiarabana ny TV Plus satria amin'ny fiainana amin'ny akapobeany TV Plus io a amin'ny maha-orinasa azy na ny olona rehefa miezaka sy ny miezaka ihany koa ny voatra anao tsaratsara kokoa dia mendrika hotoanana apresiana ary ampiana mihitsy aza raha azo atao mba reharehany aina manjery tsy miankina no hoe mba nisy aina manjery niezaka na vita an'izao zavatra zao a na studio vaovao sy fitaovana vaovao toy izao. Ka zay no teniko voalohany miarahaba anareo ato amin'ny TV Plus sy ny mpiara-miasa rehetra no zao ezaka satria dia hita mihitsy fa studio manara-penitra no anaovantsika ny fandaharana. Zay no teny voalohany tiako apetraka milohan'ny zavatra rehetra io ntiany. Nantany ianao teo ny resaka hoe mise en demeure ianao hoe ny tompo-kevitra. Ny zavatra mampalahelo ary nandritran'izay telo taona nitondrako izay dia be deabe ny lesona ny sotomony. Fa isaky ny misy zavatra mihetsika eto amin'ny firenena na tompona andraikitra iza na tompona andraikitra iza no mandray ny fanapahan-kevitra dia ny filohan'ny tetezamita foana no tenenina ary aty foana no fatratra ny zavatra rehetrarehetra izay ho atao. Za dia miteny anao fa samy tompona andraikitra ary betsaka ny mpitatana, betsaka ny mpitondra hatrany amin'ny farany ambany indrindra, hatrany amin'ny fokotany parapatonga aty amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny minisitra sy ny karazany a dia samy tompona andraikitra amin'izay andraikitra ataony fa minoa fa mahafantatra ny ataony daholo ny tsirairay avy. Mbola iverenako kely zay iza ny tena nandray an'iny fanapahan-kevitra iny ary satria androany tsika vao miona dia tsy maintsy manontany kely mihitsy. Tsika isanao ngamba ny ray resaka ny hoe iza no nandray ny fanapahan-kevitra ny tsara antanitsika kokoa hoe inona ny mety nahatonga ny fanapahan-kevitra. Lazaiko anao fa tao anatin'izay telo taona ny tantanan'izay a dia mbola tsisy angambany fahalalahana mihoatra an'izao tetezamita izao a ny faneho-kevitra amin'ny akapobeany io. Faneho-kevitra amin'ny alalan'ny fanaovana gazety, faneho-kevitra amin'ny alalan'ny finoana amin'ny fivavahana satria zao dia afaka mivavaka daholo fa taloha dia zany fivavahana zany dia nisy ny fiangonana nakatony amin'izao dia afaka maneho ny heviny amin'ny zay tiany anaovana anazy ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'izany koa na fandrarana satria dia mivata teraka ny fandrarana sy ny gijagiza amin'izao tsika miteny zao. Taloha lazaiko anao fa raha ohatra ka misy ny mandrarana tovy amin'ny fandrarana toy ny mpitatana sy ny mpitondra dia loza mitatao ny miandra n'ireny olona ireny. Tsy teny amin'ny fanagadrana sy ny sakatsakana maro mety misy zao dia mivaza ny zavatra rehetrarehetra any. Ka miresaka tsika amin'ny zavatra hoe fanapahan-kevitra ozy ianao iza no naka ny fanapahan-kevitra. Ny tsara antanitsika hoe fa inona ny mety natonga ny fanapahan-kevitra. Ataoko angambany fa tsika isinao eto ny resaka ary ny olona mino atsika sy mino atsika dia lina ny afantatra ny momba ny raharam-pirenena fa aloha tsy fataontsika isinao resaka makasika na onjam-peo anankiray na makasika fanapahan-kevitra na tompona andraikitra anankiray ny resakintsika isinao. Tsy maintsy ny resahako izay lazanina zany satria sady anontanian'ny olona no nahaliana koa
satria tsika ianao tsy tafaresaka mihitsy tao anatin'izay fotoan'izay raha tsy amin'ity androany ity hivadika any amin'ny raharaha-pirenentsika araka ny nambaranao teo Andriamatofilo ny zavatra misy amin'izao tonga dia hivantana tanteraka amin'ny teny mialohan'ny hidirantsika any amin'ny atsipriany satria be dia be ny zavatra tokony horesahana ary izay koa ngamba nisan'ny tena hoe mahatonga ny olona miazakazaka amin'ity fandarany ity androany satria efa ela izay niandrasananao izay na nanomboka tany amin'ny fanaovana soniny tondrozotra amin'ny fanendrenan'ny prime ministre ampidiry koa ny lettre de mise en demeure ny fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny raharaha SMM ny syndicat ny mpitsara sy ny polisy izany rehetrarehetra zany andrasan'olona hoe inona ny valiteninao inona ny ambaranao ary indrindrindrindra mikasika ny famahanany krizy ka zao raha ny constatny olona rehetra Andriamatofilo amin'izao fotoan'izao tsy fantatro raha tonga any aminao izay fandraisan'ny olom-pirenena ny raharaha-pirenena amin'izao fotoan'izao dia ny fijerin'olona rehetra tsisy ninona mandeha tsony eto amintsika amin'izao fotoan'izao mbola tsy miaina fantrana tahaka an'izao ny vahoaka malagasy amin'ny fiakarany vidim-piainana ny tsy fandriampahalemana za miresaka aminao zao vo victime tamin'ity herinandro ity raha resaka tsy fandriampahalemana ny zavatra rehetra mitrangy eto amin'ny firenena izay mahatonga ny olona mieritreritra averiko foana izay zavatra hoe mbola misy mpitondra ve eto amin'ity firenena ity tany misy fanjakana ve ty Madagasikara ty telo taona aty aorianan'ny krizy ny resaka teo ny teneniko anao hoe tsika zao androany 13 marsa telo taona tamin'ny afakomaly 1 marsa nandraisanao ny fitantanana ny tetezamita mialohan'ny miresahantsika ny hoe bilan an'izay telo taona izay ianao ve manaiky ny firesina fitenin'olona ny fahitan'ny olona fa tsy mandeha tsony ny raharaha-pirenena sy ny fiainany eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka raisitsika amin'ny akapobeany ontiana voalohany aloha no teny hoe tany misy fanjakana ve eto dia manoloana aminao zao no tokony andraikitra voalohany ary tsy mitsoka na mialajidy amin'izay fandehanany na mety mampikatso ny raharaha-pirenena izay eto manoloana anao ary vonona ny amaly izay fanontaniana rehetrarehetra apetraka ao anatin'ny mangarara sy ny tena marina no olazainy manoloana anao sy ny vahoaka malagasy sy ireo rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao miteny ianao tsika tsara ny zavatra lafindratsy ny zavatra foana no jerevana fa misy ihany ny lafi tsara ny zavatra sy ny ezaka izay natao miaika hoe mandalo fahasahiranana ny vahoaka malagasy tsapako zany ny iainan'ireo olona rehetrarehetra ho tsapako ny iainan'olona ao anatin'izany hoe tebiteby no ny fisiny ny fandriampahalemana tsapako ireo iainan'ireo olona veriasa fantatro zany ary mino ianao anafa nandritran'izay telo taona izay dia manao ny ezaka iray manontolo ny tenako izay mba ahafahana tsy mampiakatra loatra ny vidim-piainana mba ho zaka ny vahoaka malagasy mety ho resahantsika isanao satria mety antany eo ianao rehefa avy eo na ny vidy tsoloky zany na ny vidiny jirama zay misy fiatraikany vatana amin'ny mampikaikaiky ny olona fa misy vahaolana kosa nefa tokony hoentina ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany matoa misy ny olana dia misy ny vahaolana fa tsara jerevantsika hoe inona marina no mahatonga ny olana ianao zao ohatrany teny hoe sahirana ny vahoaka malagasy tena meky an'izany misy kosona olona zay efa sahirana hatramin'izay misahirana amin'izao tsika miteny zao fa misy kosa olona zay azoko lazaina aminao hoe afaka ihany nandrarà afaka ihany nampitongo ary nandrarà tao anatin'ny ankalalahana ohatra teneniko amin'izay ohatra ny TV plus any nareo anatin'ny krizy mavita an'izao trano mijoalajoala ny fitaovana manara-penitra zay hita ohatran'izao mitiky zany fa misy ireo miezaka zay tokony mampiana ary misy ihany koa zay tsy zetratra loatra n'izay krizy zay miresaka ianao hoe krizy tsara fantaritsika hoe inona ny tena olana eto amin'ny firenena ary io dia betsaka ny olona asainao eto amin'ny fandaharana fa za dia tehiteny mihitsy hoe fantatro hoe inona no mampikatso amin'ny tsy raha-pirenena ity voalohany indrindra aloha dia lazaiko anao hoe tsy ny vahoaka no mampikatso ny raha-pirenena tsy Andry Rajoelina
no te hifikotra eo amin'ny fitondrana na hijanona eo amin'ny fitondrana ka miezaka ny ampitarazoka amin'ny raram-pirenena. Zay nefa ny fomba fijerin'ny olona. Ny fomba fijerin'ny olona vitsy fa tsy fomba fijerin'ny olona rehetra. Za dia miteny anao fa mifanena amin'ny olona maro rehefa misedra olansika dia betsaka ny olona mankahery. Teny hoe courage président, fantatray ianao fa miezaka, fantatray ianao fa te hivoaka, te impiry ianao teny arenao koa ny tena teny hoe impiry ny teny indimy ny teny andaotsika no fifidianana. Mijiky zany fa te hivoaka ao anatin'ny crise ary te hanao fifidianana farak'izay aingana. Ny olana misy eto amintsika amin'izao tsika amin'ny teny izao dia tonga amin'le fotoantsika hoe misy ny désobéissance any administration na tsy mifanarahany ireo mpiasam-panjakana baiko an'ireo zay lehibe. Zay nge le teny tany tsy misy fanjakana no le crise mitatra ela be. Ny antony dia zay teneniko anao tsara jereva tsika inona ny antony zay. Ny antony zay tena dia tsotra. Tsika ao anatin'ny tetezamita. Raha vao miresaka tetezamita zany ianao na iza na izay rahatany dia tsy misy olom-boafidy ao anatin'izany tetezamita zany fa olom-botendry avokoa. Ekeko ny teninao. Zao zavatra mitranga nanao an'io tetezamita io tsika raha ao anatin'ny tetezamita tsika amin'izao tsika miteny zao. Misy androm-panjakana be dia be ao anatin'izany tetezamita zany. Raha tsy resaka ohatra hoe ohatran'ireo mpikambana ao anatin'ny CT, ireo mpikambana ao anatin'ny CST, ireo lehibe ny faritra, ireo ministra sy ireo olom-botendry rehetrarehetra. Ny olana misy dia zao. Amin'ireny olona ireny dia misy tsy ekeny le olona any aminy sasatsasany fa tsy ny rehetra hoe isolotena anazy an'ireo olona ireo ao anatin'ny rafy mpitondrana ankehitriny. Zay zavatra dia mahatonga ny rejet na fanilian'le olona any fotony mihitsy an'le olona natompona andraikitra sasatsasany. Zay zavatra zay dia mitondra ihany koa hitanao zao fa misy ny greve maro etsy zany zavatra zany dia mitondra zany hoe fitokonana na fitakiana zavatra tsy azo nandritra ny taona maro tao anatin'ny fitondrana normal. Zany zavatra zany no mitondra fikorontanana eo amin'ny lafiny fampandehanana ny asamandraraha rehetra. Maika moa fa fitondrana erahana mitapana amin'ny olona zay tsy mitovy hevitra, tsy mitovy fomba fijery, tsy mitovy vision, tsy mitovy objectif. Ao anatin'izany objectif zany andrajo olona mety hoe te hamoaka ny Kristy, te hanao fifidianana aingana, fa ny sasany mety tsy te hanao an'izay. Zay no mahatonga an'le hoe désobéissance ao anatin'ny administration. Zay ny olana atrehantsika ankehitriny. Fehany io tiana dia zao ekeko ary zay ny tiako ivoahana farak'izay aingana ao anatin'ny Kristy dia no hoe ny tetezamita lava loatra dia manimba sy mamodika ny firenena. Zay no anaovako ezaka amin'ny fomba rehetra na tsy atoriana andro aman'alina anohanantsika amin'izao krizy lalovantsika izao. Zao andro matofoloha ianao no milaza an'izany ary tsy voandroany ianao no miteny an'izay hoe hivoaka amin'izao krizy izao tsika tokony ho faranana ny tetezamita. Fa zay le teniko efa niteneniko zay teto tamin'ny heriny ary tena misaotranao mihitsy na naiky na sain'izao fandaran'izao satria be dia be loatra ny fanontaniana efa tiany olona petraka taminao hatramin'izay le zao ary le zavatra teneninao sy ny fihetsika ataonao misy elanelana. Ohatra zao ianao miresaka hoe ndao tsika hanao fifidianana ny vahaolana nefa telo taona ianao zao no teo amin'ny fitantanana. Inona ny zavatra vita ka tena hoe ahatongavantsika any amin'izany fifidianana madio zany na niezaka fotsiny amin'ny fanisana ny olom-pirenena amin'ny fanaovana ny liste électorale. Nanao fifidianantsika référendum tamin'ny 7 Novembre 2020 mbola zavatra kitotonona nataontsika. Milaza nareo amin'izao fotoana izao fa hoe maika moa fa misy ty fiaraha-mitantana averiko ihany. Roa taona napetraky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitantananao ny tetezamita tamin'ny ordonnance tamin'ny 20 Mars 2020. Tapitra zany fepitaona zany tamin'ny 20 Mars 2020. Mbola nareo ngeny teo voataty amin'ny fanaovana sy ny tondrozotra taty amin'ny 7 Septambra
9:40 vao tena nipetraka le hoe fiaraha-mitantana zay ambaranao fa isan'ny antony fikatsoana amin'izao fotoan'izao. Zay nitenenako hoe raha tena nanana volontenareo hiroso any amin'ny fifidianana farafaratsany ny fepetra rehetrarehetra atongavana any amin'ny fifidianana efa tafapetrakareo tonga amin'izao fiaraha-mitantana izao tsika tsy mbola anisa 20 volana na 4 volana hafa indray zay no mahatonga an'le tetezamita mitatra. Tsy manaiky ny teninao hoe tsy nisy ezaka mihitsy atao na natao ny fitondrana tetezamita akanaisana makany amin'ny fifidianana. Fantatrao tsara fa ny tetezamita nataotsika misy eto amin'ny firenena dia nanano sarotra nanekeny zao tontolo zao azy. Teo nandritra ny fotoana maro tsika nisy no miteny hoe fanonganam-panjakana io tsy ekena ary zay indrindra no rehefa niresaka tamin'ny Union Européenne tsika dia hoe tsy mety raha ianareo irery no mikarakara zany fifidianana ho atao any amin'ny firenena roa zany fa tsy maintsy atao ny fiaraha-mitantana. Ny fididavana ny fiaraha-mitantana io dia hitanao tsy iverenako eto tsony inona sy inona ny dingana natao tany amin'izay. Zao tsika vao tonga ao anatin'izany fiaraha-mitantana zany ary zany teny anao zany teneniko hoe mba tsara jerevantsika ihany lafy tsara ny zavatra nitranga. Tsika rehetra dia nitaitaina mihitsy tamin'ireny atondrozotra reny hoe hoekeny ny sadaiky ve sa tsy hoekeny, roviny vao ekena indray fa zao zany lesy dia nekena amin'ny fomba rehetra ny intondrozotra iny ary ankehitriny tsika amin'izao tsika miteny zao dia efa feno ny fepetra rehetrarehetra afahantsika miroso makany amin'izay fifidianana izay satria efa voapetraka daholo ny androm-panjakana rehetra voapetratsika ny hoe ny prime ministre iraisana io avy any amin'ny mpanohatra ny prime ministre tsy hiditra lalina be amin'iny fa dia ny mouvance Safi Albert no nanolotra ny prime ministre Omer Berzik io mijoro ny fitondrana satria hoe fiaraha-mitantana tetezamita vaovao zany eny tenen'ny mpanohatra teto hoe rovina ny teteza aloha tsy mety ho tetezamita io fa raha vao mihitsy dia ataovy tetezamita vaovao efa mijoro zany tetezamita vaovao zany ankehitriny. Teo ihany koa hoe tsy mety io seni fa raha vao ravo zany seni zany ary eto dia manaraka ohatra ihany miarahaba ny flou vaovao zay tsy nisy teritery tsy avaty amin'ny rajoelina tsy avy any amin'iza fa dia zareo tao ihany no mikarakarany zany fifidianana floan'ny seni zany ary za dia mino fa olona tokony hoe ho neutre tsara ny floan'izany seni zany vehivavy raha teo koa moa izy tsara fa dia maniry ny anaovan'ny asa soma tsara mba hahafahana mivoaka amin'ity crise ity. Zao tsika miteny zao zany tsika rehefa mipetraka io seni io dia ho avy ny expert avy any amin'ny Nations Unies ahafahantsika manao ny tombana hoe inona no vita nandritra an'izay tetezamita izay. Ianao miteny hoe fifidianana kitotony tamin'ny référendum. Ianao miazakazaka amin'ilay hoe sansan'ny communauté internationale tsy nekeny ny communauté internationale ny fitsapakely. Mialatsiny aminao io ny tiana fa mbola tsy misy mihitsy na dia iray aza ny communauté internationale mitsipaka an'iny référendum iny na ny sadaiky arany BDB mba zay vakio tsara ny vondrona européenne dia tena namoaka taratasy mihitsy ny tsy manaiky an'iny tsy za dia miteny anao fa ny iny tondrozotra iny lalam-panorenana vaovao iny dia nekeny ny sadaiky betsaka ary raha mahita ianao ny ao anatin'ny feu de route zay sy niavina taty arina ny lalam-panorenana dia BDB maro ny androm-panjakana ao anatin'ny lalam-panorenana zay naverina ny soratana na ny anaranara mitovy ao anatin'ny tondrozotra. Efa ezaka lehibe zany zavatra nataontsika zany ezaka lehibe satria miteny anao hoe io moa BDB no miteny hoe inona moa ny tolomana teny amin'ny 15 May betsaka ilay zavatra ny tolomantsika teny tolomana teny dia hoe raha vao ny jadona mila fahafahana ny vahoaka malagasy efa zany any ny iainantsika amin'izao tsika miteny zao mety misy lafaratsiny le fahafahana satria samy miteny zay ho teneniny daholo zao na ny lainga indray ary lasa mibahana loatra eo amin'ny fiainam-pirenena. Zay ngamba no teneniko amin'iny. Ona Andriamatoa Andry Rajoelina tsy any ve ny olana hatramin'ny nandraisanao fitantanana ny firenena tany amboalohany dia nizingizana ny amin'ny hoe
vitatsika io na tsy mahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena. Zany hoe ny tombotsoan'ireo manodidina tamin'izany fotoana izany tsy te hizara an'le fitondrana hoe taiza mbola nisy an'izany ka raha valomanana nazy fitondrana tamin'ny 2022 ny zarany azy tamin'iza fa rehefa teo izy dia teo. Zay ny teny tany am-boalohany dia ny tany amin'ny akilany no mitady an'le communauté internationale SADC ho avy miaramila sy ny sisa mivadika indray ny rasa taty aoriana. Nareo indray ny miazakazaka ao aorianan'le fankatoavana iraisam-pirenena dia aleloia SADC indray aloha amin'izao fotoana izao. Efa nisy fotoana ny resahako an'io tsy any amin'le fankatoavan'ny vahoaka le reconnaissance nationale ny azakazahanareo inona kay ny atentiny vahoaka fa inona ny azahoana nyty fankatoavana iraisam-pirenena ty inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Tondrozotra raha nisy le hoe fandraisana ny hevitry ny rehetrarehetra nataon'ny CFIP ho an'ny FFKM zay hoe hiditra sa tsy hiditra amin'ny famahanan'izao krizy izao, ny zavatra nisy dia hoe ny atoko TGV rery izay manohana anao ary ao ambadika eo ary akaiky anao no nilaza fa ok mety ty feuille de route ty ny hafa tsisy any amin'izay intsony amin'izao fotoana izao. Ary zay no hitenenako hoe ohatra zao ianao teo nyteny iny constitution iny no tena zao nefa fantatra zao fa be dia be ny manakina an'iny ary naniseny tamin'izany fotoana izany raha nanaiky ny lesoka tao anatiny zao ndray efa be dia be mitsikeran'le tondrozotra fa io tondrozotra io ihany eto dia ohatrany mampitovy mialatsiny andriamatoa filoha amin'ny filoha rehetra teo aloha mpanao an'izany le tsy enona nitsikera fa hoe rehefa telony tadidiko moa raha matoa Céline Ratsiraka raha no niteny an'izay on ne change pas une équipe qui gagne fa rehefa avy eo niongana zay le tsy miaino efa critiquen'olona ny constitution tondrozotra io ihany nenay. Mahavoatsika ontina dia matetika betsaka ny olona mitsikera fa tsy manana vahaolana. Zaho miteny anao fa efa mifanekina ny tondrozotra efa natao lalàna satria fa ny approvena efa mipromulguena ho lalàna ane ny tondrozotra tsy miteny zay hoe ny tondrozotra no tsara indrindra amoahana an'izao krizy zao fa ny tondrozotra dia lalana anankiray ahafahantsika mikarakara sy mamoaka ny firenena anatin'ny krizy zay ekeniny rehetra. Inona moa ny ekeniny rehetra? Ny ekeniny rehetra dia ekeniny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ekeniny vahoaka malagasy, ekeniny mpanao politika. Ianao toy ny teny hoe fa tena manaiky an'io vahoaka malagasy ny andrasan'ny vahoaka malagasy dia zao tsotra nandritra ny telitaona dia ny mpanao politika no mibahana ny sehatra teto amin'ny firenena malagasy satria afantatro tsapako mihitsy zany hoe fahasorena ny vahoaka malagasy zany tsy nitondrozotra ny mahasorena ny vahoaka malagasy fa mifitsika sy ny fomba mpanao politika satria tao anatin'izay telitaona zay dia ny resaka nataontsika dia mifandrirarira tsy nety ny fanaraka. Iza natao ministra, iza natao CT, iza natao CST, zany ny zavatra nienana teto hoe ny vahoaka malagasy dia te aneo ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana. Misy ny olona manohana ny fitondrana, misy ny olona manohatra ny fitondrana. Zay zavatra izay ny tiany vahoaka malagasy ankehitriny hoe allo izay indray mba hiteny, izay indray mba hitsara anareo mpanao politika reo. Ary zay hitahita ny vahoaka malagasy zay no ilofosako sy esako andro amanalina hoe andao tsika ary anao ny fifidianana. Ankehitriny no tiana masaha milaza aminao fa ny olona zay milaza hoe mahita vahaolana hafa akoatra ny tondrozotra dia mandribiriby sain'ny vahoaka malagasy. Vahaolana dia tena hoe tondrozotra inona no mahafahantsika maroso mazava makany amin'ny fifidianana ankehitriny. Fantatsika zao misy akoatra ny tondrozotra. Zany no isan'ny nangataka tamin'ny mpanaraka nyty fandaran'ity tamin'ny herin'ny androany tsy nieritreretiko mihitsy tamin'izay fotoana izay hoe anaiky ny fanasako ianao andriamatoa filoha tamin'izany fotoana izany dia isan'ny nangataka hoe alefa sotiry olona inona ny eritreretinareo ho vahaolana. Zay ny tenenako andriamatoa Andry Rajoelina hoe tsara ihany miaino
ny hevitro ty tena lefako any aminao mihitsy satria ianao zao a isan'le manizingizina ary azoko any zany le position any Ramatoalantorakotomafy tamin'ny herinandro fa hoe tena position anareo mihitsy le hoe nitondro zotra ihany ianao anefa ny teo ny nanaiky hoe amin'izao fotoana zao dia misy ny désobéissance amin'izao fotoana zao amin'ny administration amin'ny mpitantan'izay zavatra ary hitapoko hitam-pirenena miresaka tondro zotra ianao tondro zotra zany Andriamatoa Filoha izao na io olana eo aminao sy ny prime ministre Omer Berzika io aza dia efa mampikatso zavatra be dia be eto amin'ny firenena ho anao le izy metimety satria raha mitondro zotra ianao no tena manana ny fahefana be dia be atao anatin'ity ary zay no takiny ny antoko politika amin'izao fotoana izao hoe d'accord misy miteny hoe ndao tia le tondro zotra fa asio fanitsiny io zavatra io satria be loatra ny fahefana le filohan'ny tetezamita izay tsy voafidy manoatra noho ny fahefana na filoha voafidy ny filohan'ny fahefan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao zany miteny anao fa tsy marina ary fiodikodinana eo amin'ny zavatra anankiray ny filazana hoe be loatra ny fahefana ny filohan'ny tetezamita tena tsy marina zany tiana tena miteny anao an'izany a ny fahaizanao mampiasa ny fahefana eo ampelantananao zay no zavatra lehibe sy ilaina amin'ny tompona araikitra anankiray ny filohan'ny tetezamita dia ny exercena manao ny asan'ny filoham-panjakana ny prime ministre dia chef du gouvernement mazava tsara zany ireo membre ny gouvernement rehetrarehetra dia eo ambanin'ny fiadidin'ny prime ministre avokoa ary tsy tokony araka ny tena izy hoe andeha hanao compte rendu aty amiko ary eo pansy ny mampisy olana eto amintsika ireo ministre hoe tokony any amin'ny prime ministre no manao compte rendu amin'ny zavatra rehetrarehetra ary zao tsy mampitombina ny hoe be loatra ny fahefana ny filohan'ny tetezamita mba lazaiko anao fa ny décret na ny ordonnance ary zay fahefako no maka ordonnance amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy any amin'ny primature ane no maka numéro zany hoe zay zavatra rehetrarehetra miseho eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ao amin'ny primature avokoa no mienga zany zavatra rehetrarehetra zany ka magagana ihany ny filazan'ny olona sasatsasany hoe be loatra ny fahefany ny filohan'ny tetezamita tsy faux débat zany amiko ameko ohatra ianao faux débat zany ameko ohatra ianao ohatra telo mihitsy no raisiko nanaparanao no filohan'ny tetezamitanao amin'ny fahefana eo ampelantananao ohatra fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanina teto an-tanindrazana 1 Janoary 2024 tamin'ny ora farany tsy nampahafantarinareo ny primature tsy nampahafantarinareo ny gouvernement ny teo anivon'ny fiadidinan'ny HT ianareo nanomboka teo moa nanomboka le tetezamita hoe mivadika tetezamita fa tsy haute autorité de la transition tsony navoaka le décision hoe tsy mahazo makaty le roplanina anankiray aloha zay voalohany mbola ao anatin'izay le hoe filohan'ny tetezamita zay ianao mbola ohatra anankiray koa tamin'ny fanendrena ny gouvernement napetraka ao tsara reto ministère reto chasse gardée any Andry Rajoelina reto tsy azo kitikitihana zay apatsiahivoko Andriamatoa Filoha 7 Janoary 2024 teny amin'ny kianjan'ny Ambojatovo zay natao kianjan'ny démocratie nienjehanao Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany hoany reto ministre reto ananako ny archive ministre ny finance ministre ny aménagement reny ministère reo nefa ny tena edivanao mafy mihitsy ary mahatonga ny fanontaniana amin'izao fotoana izao fa misy inona loatra maro zany nanendry mivantana an'ireo ohatra hoe ny aménagement fa natolotry ny TGV natolotry ny UDR fa fantatra ngefa nareo ihany ny ao ambadika ireo zany zavatra rehetrarehetra zany ny ila zany ny mpanara-baovao hoe tena ampiarina le fahefana rehefa tena ilaina ary mitondro zotra ary zay nisan'ny anenjehan'ny vondrona politika anao hoe tamin'ny fananganana an'io gouvernement io tsy nanaja nitondro zotra nareo ozy ianao hoe napiasa ny fahefana tamin'ny nanaovana ny NOTAM za tsy fandraisako anazy tsy hoe napiasa ny fahefana za tsy miala andraikitra fa tena miteny anao mihitsy aho hoe izaho mihitsy
ny olona me toromarika mazava mikasika ny tsy tokony idirana iny roplanina iny teto Antananarivo na teto Ivato. Naninona sy nampahafantarina ny Prime Ministre? Zao iontina za eto araky ny fitenenana moa hoe lamba maloto tsy sasana eo anatrehan'ny olona fa mantany ahy ianao dia za tamin'ny voalohany. Vahoaka ny te afaka satria vahoaka ny tompony fahefana ampiasainareo io. Niteny ianao teto ary niteny tamin'ny voalohany hoe ny zavatra marina rehetra, ny marina rehetra tsy misy fafenina norazaiko amin'ny vahoaka malagasy. Kasika n'iny no tamin'iny dia tsotra. Tsy izany lehibe any fandriampahalemana aloha zava-tsara. Tsy izany lehibe any fandriampahalemana eto Madagasikara. Tsy izany. Fa nefa kosa mahatsapa fa tokony andraikitra amin'ny tokony isin'ny filaminana eto amin'ny firenena. Niteny aho izy ianao io ntiana mahazarevo tsara ne raha ohatra ka niditra teo Ivato iny roplanina iny ka nisy maty ary teo satria fantatra iny manana renseignement izy hoe inona zavatra konokonoh'ny olona hafa. Hitanao tamin'ny volana novembre sa décembre le hoe nange ho avy iny flou teo aloha dia hitanao tsara fa nisy olona tratra mitondra basy hoe raha vao midina ny roplanina dia tofiry daholo ny olona rehetrarehetra. Zany teneniko anao hoe amin'ny tompona andraikitra voalohany ana ary tsy tiako isy raha mandrika eto amin'ny firenena raha nisy any sasana ane mieritreritra hoe rehefa misy korotana rehefa misy zavatra miseho ary dia appréciena mihitsy ary hoe ataovy. Fa raha nisy maty ane teo iontiana zano aty amiko no mifototra ny zavatra rehetrarehetra araka ny teneniko anao voalohany teo hoe inona zavatra mitranga eto amin'ny firenena na tsy tompona andraikitra voalohany ary ny tena dia tsy maintsy aty aminao foana. Zay premier responsable anao eto amin'ny firenena. No makaty ny tsiny rehetrarehetra ka zay ny antony iny ny zavatra lazaina teo ary ny zavatra naravina ihany koa tsy te amin'ny tsiny anizaniza fa hoe fananinona rambanaka fepetra melo hoe inona ary tokony fepetra raisina tamin'iny andro iny. Fa zay kosa amin'ny natokona andraikitra ana dia naka ny fepetra hoe zao ary ny zavatra tokony atao raha andalo iny roplanina iny dia any Morondava no asevy-mijanona aloha iny roplanina iny mba tsy isin'ny korotana dia efa nisy laminasy nataony araka tamin'ireo tompona andraikitra. Zany Andriamatofilo araza aloha toizako zay resaka zay. Mbola misy fanontaniana napetraka ao tao ka mba hovaliko kely. Marina ny teneninao mikasika an'ilay hoe teny amin'ny kanja Namojatovo dia niresaka ary niteny mihitsy aho hoe tokony miala ny ministra ny fitantanam-bola sy ministra ny aménagement du territoire. Tsy mandany zany anananao sary izy ianao tena ny teny an'izany tokoa. Nisy antony anie tamin'izany iontiana matory iny natao satria fantatsika tsara ny fandanim-bola ny novidanana ny avion force one zay tsy nandalo akory tolobidy iraisam-pirenena. Fantatsika tsara ny fakana tany teto sy teroa zay natonga ny vahoaka io nitrotra nitrotra ny vahoaka satria fantatsika tsara ny fakana ny tany. Za zao raha tsy teny aminao fotsiny hoe ny Macron rehetra eto Antananarivo ny tany-panjakana daholo ireo nanaovana ny hôpitaly ankehitriny zay hoe anilomam-bahoaka fa tsy ho an'ny tombotsoany tena manokana dia lainga nanaovana Macron daholo avokoa. Akoatra amin'ireo tany zay fasana ny tongisina sy ireo zavatra rehetrarehetra nalaina ankeriny tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany nalaina ary za mihitsy no niteny tao anatiny ihany hoe reto ministère reto tsy mianadidy amin'izany laza marina tsy afaka omena any olo-kafa satria maty ny tolona matimatesana raha ohatra ka mena ny olo-kafa ko ny feno nitiny za dia mahasamy laza aminao ary miteny aminao fa mikasika ny ministère ny aménagement du territoire zay mikirakira ny tany manerana ny nosy miteny aminao sy milaza aminao fa tsy mbola nisy tany na ray metatra carré ary nalainy ny andro rajoelona hoe ty ilaiko ty fa ho anahy na ty tany ty ho alaiko ty fa anaovako ny fahita lavitra. Io zao malalaka be tsy eo Antaninarenina tsony anao amin'ny immeuble Solima ny TVM fa za io ntiana tsy anao mihitsy hoe ataoko ato ny viva fa zany flou dia zay no atao zany zavatra zany nalaina ao ministère ao mba hiarovana tsy siny ny gabraraka
ary mifarany amaranako anazy a de ohatran'izay koa ny ministra ny finance tsy misy ontiny lazaiko anao mety koa atony taremarika vitsivitsy satria fantatro fa tsy maintsy resaka amin'izany anahy ianao a de milaza anao a ohatran'ny ny finance tsy misy vola hoe ho anay ny andro raha le mila vola zao ameko taremarika vitsivitsy fotsiny ianao a ary mamela anao mba marana kely amin'ity satria zavatra lehibe loatra ny zavatra resantsika teo moa nisy ny resaka hoe banque centrale sy ny karazany tsara ihany mampatsy sao de adinontsika fa tamin'ny banque centrale any lazaiko anao fa maromaro ny vola nalaina tao nisy ny 60 milliards very tsy hitatsony popoka mandraky teny androany tany manakary ny transfert rehetra misy 133 milliards nisy ny virement devise 22 millions d'euros tsy ny rehetrarehetra zay tsy ho tany sako sy ho teneniko anao eto mifakana vola tany amin'ny trésor tany amin'ny banque centrale tany amin'ny aro tany amin'ny port mandiny fotsiny izahay inotiana de miteny anao a zay ny teneko hoe mba jarevy ihany lafy tsara ny zavatra rehetrarehetra fa tsy misy re tompoko na miariary azy nalaina tao banque centrale ohatra hoe anovana ny zavatra misy eto amin'ny firenena mantsy de zao mampatsiahy ahany Andriamatoa Karavanimana ianao teny mikanjany telo ambin'ny folo mesy tamin'ny taona 2012 de ohatr'izany ihany koa namoaka dossier ho avy ny andro toronareo koa nivoaka ny dossier ary efa misy radio anankiray eto andrenivohitra zay mamoaka dossier isanandro koa momba anareo ary eo indrindra io Andriamatoa Filoha tsika atongavako any amin'le resaka amnistie zany hoe fanontaniana mipetraka daholo amin'izao fotoana zao nakaizany 100 millions de dollars misy koa ianao ny resaka hoe hôpitaly manara-penitra vola vaizany anamboarana ny hôpitaly manara-penitra zany ve ny lahara-pahamehany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao nga io hôpitaly manara-penitra io ho gratuit za zao androany vao namaky gazety hoe hiakatra ndraiky io ny vidin'ny fanafody eny anivon'ny hôpitaly atoato raha ohatra ka tsy voavany olana ohatr'izao any ve lahara-pahamehana melohany hidirako any amin'izay resaka sosialy zay hijanona kely aloha eo amin'le resaka hoe ministera isan-karazany tsy resahantsika fotsiny ministeran'ny arena kibony tany zay akaiky anao sy ny hydrocarbure moa teo aloha amin'izao fotoana zao miteraka resabe zany zavatra rehetrarehetra zany ny olana de zao Andriamatoa Filoha mitovy zay no mahatonga anay miteny hoe fa maninona mitovy amin'ny ataony teo aloha foana ny atao rehefa misy le tsikera re fa maninona ngary olonireo Europe lasable any indray ny tena fanontaniana raha tazoninao ara le ministera mbola mety ho azon'ny olona hoe misy antony fa eo koa ianao za tsy manenjika an'ireo olonireo fa ny anahy tena zay mihitsy hoe misy olona tenen'ny olona ao fa io olona tsy miala manodidina anao ary misy mametraka fanontaniana mihitsy ato be deaibe ianao teo niresaka ny amin'ny hoe fandraharahana hoe be deaibe bon TV plus isan'izany zanga ma tsy mbola fotoanany zao iresahana fa misy tantara ny ainan'ity TV plus ty de misy fanovana fitantanana tato nanomboka tamin'ny 2022 nahatonga an'izao za tena miteny amin'ny olona mihitsy satria misy miresaka an'izany misy mpanao politika ao aorianan'ny TV plus de ozy andana anytanio Andriamatoa Monjaro Indefy raha misy ariary nato andana anytanio efa eto moa ianao Andriamatoa Andrajoelina misy miteny hoe ianao koa ao aoriananay misy ariary ve nomenao anay dimy ianao amin'ny olona eto andrany hoe na ny miariary na ny vidanana brika anankiray tamin'io tsy misy zany mijoro zay mpanao politika na olona afaka miteny an'izay kanefa misy olona Andriamatoa Andrajoelina ary zay mifanontaniana ianao miteny hoe misy ny memahantra zao nge tsisy tsony ny classe moyenne eto amintsika tonga de le klasy ambany indrindra de ny mpanan-karena tapoka zay lazain'ny olona fa ny manodidina anao ny be deaibe olona manodidina anao ny voaresaka fantatrao ve zany hitanao ve zany zavatra rehetrarehetra zany manoloana n'le fahantrano vahoaka ary zay nisan'ny mandiso fanantenana ny olona rehefa nijery raha niarana antritsika raha niarana mefy ekipitsika hoy fa misy eto tena migalabony eto amin'ity fireneny ity nefa ny vahoaka le sara babety ny mahantra fantatrao hoe zany tsika aloha iantena tsy tokony ampitovy mihitsy ny zavatra tsy mitovy namea ohatra vitsivitsy aminao teo amin'ny lafiny fitantanana zay ny fanovanana ataotsika ary miezaka mihitsy anao an'izay fanovana zay ary eto koa de miteny mihitsy hoe milaza ianao hoe misy mpanao gazety hafa mamoaka dossier isan'andro sy ny karazany tokony ajanona ny fanovana affirmation gratuite na ny filazana zavatra tsy mitombony
tsy mahapotitra maimaipony fa fanasokitana olona fotsiny. Betsaka zany ary misy zany teny anao fa misy koa zavatra lazaina mety misy 10 isanjato 20 isanjato marina tsy miteny hoe lainga daholo aloha zay tenen'ny olona fa ny lainga kosa dia mibahana be ao anatin'izany zavatra lazaina rehetrarehetra zany. Za miteny anao fa miasa andro aman'alina zay teneniko anao mba tsy niakarany vidim-piainana. Lazaiko anao fa raha ohatra ka tsy niasa tsara ny izahay tsy ohatran'io efa tsy tana ntsony io viditsolika io. Raha tsy niasa tsara izahay dia lazaiko anao fa io vidin'ny jirama io ohatran'izao misy firenena maromaro miakatra 60% 70% ny vidin'ny herinaratra zany moa indrindraindrindra. Zay indrindra teneniko tsy ametsiny fa ny teknôlôjia efa lazaiko ampiasaintsika mihitsy ankehitriny no efa nilozany toetrandro. Zay ny teneniko hoe efa niteny moa rehefa nataoko tao amin'ny kabary ty hoe misy tokony jery famokarana herinaratra vaovao tsika. Dia eto tena miteny anao mihitsy amin'izay hoe ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zay fa ny famokarana herinaratra amin'ny énergie renouvelable ozy izy tsika dia afaka mampiheny hatrany amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 isanjato ny vidin'ny herinaratra. Tsy vahaolana androany sy rapitso ane zany andre matofoloe. Misy zavatra tsy vahaolana androany. Ary teny mihitsy hoe raha ohatra ka teknôlôjia ohatra hoe ny hydraolika nataonao na famokarana herinaratra amin'ny lafin'ny rano ohatra dia marina ekeko fa eo amin'ny 3 taona na 4 taona eo any anaovana an'izany. Fa ny énergie éolienne nareto napetrako mifanamby hoe apetratsika any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny dia misy ohatra any Atsirana, any Ambanja, any Ambilibe, Vohimar, Andapa, Sambava sy ny karazana. Eto fantatro fa ianao dia mienregistre foana antony fandarany tony fa dia mametraka amin'ny fanamby mihitsy hoe zay le fikirizana sy tsy atoriana toy hoe ahoana re mba hanamaivana amin'ny fiainan'ny vahoaka fa amin'ny farany taona amin'ny fifaranany tetezam-bita farafatarany dia ena 7 ka hatramin'ny 5 isanjato ny herinaratra any amin'ireo faritra anteneniko. Zay le hoe enjehana daholo ny zavatra rehetra ataonao motonga any amin'ny fotoana anaovanao ny propagande. Ny anahy io ntiana milaza aminao fa tsy hoe propagande. Ianao rehefa tompona andraikitra mpitondra misy ny mpanao politika mety mieritreritra hoe za hanao politika fa te hanakarena te hanambola misy zany. Fa za kosa miteny aminao tena akitsy-po avaty amin'ny fo hoe ny na engagement nanaovako an'io tsy fiainana. Za dia mitety eto manao mba tiako fantatrareo ihany hoe mety misy zao ny mahita anahy dia iny fa miaraka amin'ny motara garde corps be dia sambatra ny président fa tsy fahafahana ane zany hoe tsy miaigny zany fa miaraka amin'ny garde corps foana ianao isan'andro ianao raha mihoatra aminay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zay miatrika an'izany hoe tsy matory andro tsy matory alina miatrika ny tsy fandriam-pahalemana. Ary zay ny tenenako andre matofoloha ny teny ianao teo ny amin'le hoe fantatra nge tamin'ny 1 janoary iny fa nisy an'izao mahavariana dia izao rehefa ny zavatra mahakasika ny resaka politika manelingelina anareo malaky be ny enquête lazaina fa misy anao an'izao atsy fa rehefa ny jiolahy dia anafika ny quartier ohatra zao mahagaga tsy fantatra miloza ny zavatra zany tsy fandriam-pahalemana zany no probleman'ny malagasy amin'izao fotoana izao na eto andrenivohitra na any mbany vohatra ny asan-dahalo ny famonoana oviana ny eniko nisy an'le hoe commandant de brigade tany Beza tofiry ny dahalo mihitsy ny dahalo ny sampitifitra. Ary zay le teneniko hoe tany misy fanjakana ve zao na le mpitandro ny filaminana koa nge le jiolahy moa fa tsy le mpitandro ny filaminana koa nge mahafantatra samy goragory zao dia samy manao zay tiany atao dia manao zay tiany atao izy dia mirongatra be mihitsy amin'izao fotoana izao. Charbon resahako ohatra samy mpivarotra charbon ana 80 000 francs 16 000 ariary 9 sy ray alina ariary. Samy mpivarotra charbon mivarotra anazy 185 000 francs 100 000 francs 2 alina ariary ny tonga dia tombony. Samy mijery fotsiny ny vahoaka ny no misubira ao anatin'izany andre matofoloha. Tena fa isaky ny hoe inona zavatra ny fantatra tsy fandriam-pahalemana teto Antananarivo sy ary
zay nana apprécier comportement politique inona vaolana avy aminao zao no zavatra teneniko anao raha fitinana kely ny tsy fandrimpahalemana fantatro ary tsapako fa mikaikaika ny vahoaka tsy matory andro amanalina amin'ny mampirongatra ny fironganan'ny tsy fandrimpahalemana eto amintsika fantatro zany fantatro ena isaky ny elakely atrano any atrano rehetrarehetra misy zavatra anakoa nefa amin'io zavatra io nanaraka teto amin'ny TV plus mihitsy afako maly kasika ny zavatra mitranga tany ampita tafika ahoana moa sisy ianao possible ave zany hoe olona tena mpamaky trano dia nytenin'ny loha hoe nomarina reo fa ho avy zahay terrorisme ane zany terrorisme fampiorohona ny olona zany hoe tena inona zany zavatra mitranga ekeko fa tokony rehevoatra n'ireny dia misy fandraisana ndraiky da tokony raisy ny fitondram-panjakana mety ary fantatra ihany koa fa efa misy izaka atao fa mbola tsy ampy ny vaholana hoetiko sy apetrako ny tiana dia tsotra voalohany indrindra tsy eketsika anjaka eto amin'ny firenena jola tony mantenenao raha ny jola no manjaka dia matsiaro tena tsisy arotsony ny vahoaka ka za dia ametraka ny fanamby tsy teny aho hoe andraikitro sa tsy andraikitro zany zavatra zany tsy fotoana ny fampianjy andro tsony zao fa ho raisiko mihitsy ho raisiko atanana mikasika ny fandrimpahalemana io ary zany hoe nataontsika dia tsotra ary alohan'ny akanesako taty fakomaly ny telo andro zay dia efa mifampiresaka foana tamin'ny tompo andraikitra voalohany indrindra ny filohan-dahy iray manontolo miaraka amin'ny polisy dia tsy maintsy mandray ndraikitra amin'ny fandrimpahalemana sy amerenana ny fandrimpahalemana eto amin'ny firenena voalohany indrindra ny ataontsika dia amin'ny fitaovana sy ny filaina rehetrarehetra ilain'ireo olona mpitandro ny filaminana antsika mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananana io mantsy ny matetika ny excuse fony tsy ampy fitaovana zay dia ho apetrako zay ary zavatra marina koa tsy misy ny fiarakodia tsy misy ny carburant ho apetrako zay ho apetratsika miaraka zay tiana ny fiarakodia rehetrarehetra zay ilaina dia omena avokoa amin'ny tompona ndraiky na ao polisy io na amin'ny gendarmerie pirenena zay ny voalohany tsy maintsy apetraka ny secteur isaky ny faritra eto Antananarivo ohatra dia zaraina tsara hoe izy ny tompona ndraikitra ao anatin'ity secteur ity raha misy olona tafian'ny olona dia tsy maintsy tonga any toerana ny mpamonjy ny tompona ndraikitra amin'ny fandrimpahalemana ao anatin'ny fotoana foy dia foy zay no fanapakevitra voalohany ho apetratsika tsy avelatsika anjakan'ny jolao eto ary eo misy fiarah-miasa koa tokony atao amin'ny lehibe ampokotany rehetrarehetrany fantatsika edola ny reny olona reny mirakoto na irabe ary eo koa tsika tokony tsy fampiaro fa ohatra ka misy olona satria malaza koa ane zany hoe ao anatin'ny mpitandro ny filaminana ihany misy sasatsasany fa tsy ny rehetra manao an'izany asana manaiky an'izay nareo maninona tsy mivoaka mihitsy zay enquête zay no manovako antsoa hoe tokony efa metanana sy amerina fandrimpahalemana antsika ary ho apetratsika zany zay ny anazy satria fantatro tsapako loatra ny fandrimpahalemana ary lazaiko anao ao ambadika eo ao ambady be tao anatin'ny efabolana dia marina ve zany misy mihitsy rahamatoa mipetraka reny maty efabolana zay ary mifarany moa dia vahiny zay teneko anao hoe zavatra sabotage politique ave ty sa inona satria dia tena-tany vahiny toatra no olona anakiroa ny anakiray moa dia nanovana abibina teo masony vadiny fihetsika mamofady le raha matoa dia lasa anivelana amizontsika ny teny fatakoany ary mpiara-miasa rainy mpiara-miasa aminay eo amin'ny fiadidiny tetezamita ny le anakiray voadivitry ny bala anankitelo iny ana tenany amizontsika ny teny zao fantatro ireo vakitrano etsia ka zay hoe vaolana no metytsika tokony fanampy ny rehetra ary za moa dia manasa ihany koa ny TV plus mba manaraka an'ireo mpitandro ny filaminan'ireo mba ho jerevana ny action fa zay ny zavatra ho ataoko fanampy lehibe eo apetratsika zay ny mamerina ny fandrimpahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena zavatra fantatra mantsy akotrony hoe zany aloha resaka mandeha ny teneninao teo andriamatofilony amin'ny hoe be lehibe misy ny resaka zay nge le vahoaka tsy inona efa tsy manana confiance tsy manana fahatokisana intsony
amin'ny mpitondra azy. Ny mpitondra tsy hoe ny filohan'ny tetezamita ihany fa ny mpitondra isan'ambara tonga ny rehetrarehetra hatrany amin'ny mpitandro ny filaminana efa tsy manana fatokisana amin'izany ntsony ny vahoaka ary zay ny zava-doza eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao mahatonga ny olona miteny io ange mpitandro ny filaminana ihany ny ao anatin'ireo mpanafika ireo araka ny teneninao teo dia araka ny teneniko teo hita moa ny fampiarana ny vahaolana izay nambaranao Andria Matofiloha fa mialatsiny nisy ny teniny tao amin'ny présidence tao aminareo tao farany inona hono ny alahelo ny tiana realy amin'ny tomobile tao amin'ny présidence tsy alaheloko za manana ny ahy fa alahelo an'le vahoaka hoe nahoana moa ianao no mahita mpitondra manana fiarakodia 3, 4, 4 raha firifiry sy ny sisa fa ny mpitandro ny filaminana miantso mpitandro ny filaminana ianao fa ianao indray aloha efa voatafika aloha zany ianao dia lasa ianao makany makandrzareo carburant fantatra nge ny fiodin'ny ticket carburant eto amin'ity firenena ity tsy voandroany tamin'izao fitondran'izao fefatra amin'izay fa tsy ova le izy amin'izao fotoan'izao zany rehetrarehetra zany no tokony hojerena eto amin'ny firenena satria hitan'ny olona ary fanontaniana anankiray Andria Matoandra-Joelna ny amin'ny hoe ianao miresaka ny gendarme sy ny polisy marina ary zareo no miandraikitra ny fitandronan'ny filaminana fa misy ihany koa fanontaniana mipetraka tsy azo jerena mihitsy ve mikasika an'ireo miaramila ireo manao inona amin'ny miaramila miandry anareo manam-pahefana mitondra Kalaknikov zay ihany zao fa tsy afaka nefa be dehibe ireo rehefa misy fitokonana eo Ambojatovo olona 7 mbo entiny otrikafy eo gaga ianao raha ngaty camion anankitelo feno mpitandro ny filaminana emorainga atao inona fa maninona tsy ny vahoaka misy manafika ariny tafeno mba andrasana sy ambelana teny hoe maramila efa anatin'ny laminasa sy ny tetikasa ataona izy amin'izao tsika miteny zao ary ny ao anatin'ny filakevitry ny ministra dia za milaza aminao fa tsy misy filakevitry ny ministra na dia iray azy tsy nitenenako sy ny resahako mikasika an'io fandriampahalemana io fantatro fa mijady ohatra ny vahoaka amin'ny sy fandriampahalemana io mampantantena ho ianao indraindray hoe inona marina no mahatonga an'izao zavatra zao fa zao ny teny ianao mikasika ny maramila dia ao anatin'ny laminasa hopetraka ihany koa no hoe anaova ny maramila patrouille zany hoe anao patrouille koa ho maramila ireo zany any amin'izay fasitra sy tanàna misy anazy any zay no ataontsika izany hoe isy quadrillage iray manontolo mihitsy atao isaky ny faritra ny inany eto Antananarivo na ny amin'ny faritra eo ihany koa mikasika ny sosialy Andria Matofiloha ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana vahaolana mba tsy hampasika be dia ataontsika hoe vahaolana mandalo sy ny ivelany no ataonareo zoma fanampiana dia tapitra indray aloha tsena mora dia tapitra indray aloha vary mora dia tapitra indray aloha inona ny vahaolana maharitra omena ny vahoaka ary tsy hoe maharitra any amin'ny farany tetezamita na androany ny vahoaka ny nona androany ny vahoaka ny tsy manana vola hividianana charbon androany ny vahoaka ny tsy mazaka ny vidim-piainana tsony ato zao nisy ny teny an'izay mihitsy ho hitanao any fanontaniana rehetra fa izy moa alefa koatran'izao hozy le olona teny mikanja ny teny 20 mengy Andria Matoandra-Joelna ny nampanantena irenakio ampidinitsika 500 ariary aizy tiany vitany ianao moa miteny teo miteny ianao mikasika ny hoe vahaolana maharitra matoy izay manampy ankehitriny ary zay isaky ny mandeha dia manampy ny olona foana amin'ny hoe somary fanampiana raha tsisy manome reny olona reny dia mipetraka ny fanontaniana iza no mba hanome sy tsinjo an'ireny olona reny zay le zavatra hoe tsika tokony mitondra vahaolana indrindra moa zany ny mpanao politika fa tsy tsikera fotsiny mba fantatrao fa raha ohatra ka ny mpanao politika rehetra hoy mba manao zoma fanampiana any amin'ny tanàna misy azy tsirairay avy any fa miteny afa betsaka zay ny anovanay 10 000 no ataonay isaky ny azoma fa ny ataonao nininy ataonao dia mahazo tsikera foana ianao ny vahaolana maharitra io ntiana dia tsotra ary ny mamparely moa dia tsy afaka mihitsy ny fototra na ny fatoka tao anatin'ny famoronana azy ny tetezamita amina tetezamita azy ny vahaolana maharitra ary zay no mahafinaritra anay ny fanontanianao satria ny atsika ny tokony vrai débat amin'ny fampandrosoana no atao eto amin'ny fireneny fa tsika mpanao politika dia zatra ny famingana hoe ndao onga ny ranona fa tsy mba mitondra projet na tetikasa ahafahana mampandroso amin'ny firenena vahaolana voalohany dia tokony jerevantsika ny anomezana asa ny olona
zay aloha zany mba olana maritra ozy izy ianao inona ny tokony ho atao ao anatin'izany ny fambolena ahoana ny ahafahantsika mahaleo tena ara-tsakafo zay ny mahatonga anay am'izao tsika miteny zao isaky ny hoe satria inona moa ataonao dia mahazo tsikera foana ianao manao nino indao ary anao azy tsika ena tanàna mena asa le olona dia mena sotry sakafo ohatran'izay zay ny mampalahelo satria ankehitriny dia fitakina no betsaka atao eto amintsika fa tsy jerevana mihitsy hoe mifanatsarana ny tontolo na ny secteur misy ny tsirairay avy zao no tena anao ohatra hoe eny any université dia marina fa mitaky ny mpampianatra ampikaroka aizany andamin'ite anay inona zavatra ireo zavatra maro fa tokony ny tontolo anatsarana ny fampianarana no ataontsika sa zao miteny anao misy zavatra tsy hita mihitsy tsy dia lazaina firy fa niezaka mihitsy aho hoe anatsara ny tontolo any amin'ny université eraky ny nosy tao ny fanaovana nireo résidence ny mpianatra tao ny fanaovana ohatra tao akaso misy chapelle hoe mba hivavaka ny mpianatra ary zao ny zavatra anina hoe misy connexion internet dolo zao isaky ny université eraky ny Madagasikara any Ambositra moa dia faly mihitsy satria mahazo taratasy be dia be ohatranao koa hoe tena misaotranao président satria any Ambositra be dia be ny olona manam-pahaizana ny ankizy tena votom-pianarana mihitsy any fa zao ry zareo tsy mikatona fa misokatra amin'ny alalan'ny internet ny tiako lazaina dia zao io ny tiany isika rehetra indrindra mba manao antso avokoa mikasika an'ireo syndicat aza ao anatin'izao teteza mihitsy zao hoe no angatahana ny zavatra tsy azonareo nandritry ny taona maro natao anatin'ny fitondrana normal tokony tsinjo ny mpiarabelona isika tokony tsinjo ny olona tsirairay avy ohatran'izany ny mpianatra ohatra fa tsy ny tombotsoa any tsirairay avy satria zao dia ny ampitombo ny tombotsoa ny tsirairay avy dolo zao no zavatra takiny ka zay zavatra zay no anaovako antsoavo hoe aza ao anatin'ny tetezamita no angatahana zavatra tsy azo nandritra ny fotoana maro onao Andriamatofiloha dia ianao ve tsy mieritreritra hoe nonohy ny ataonareo ihany no mahatonga an'izao fitakiana etsiro zao satria nahoana zavatra anankiroa ny anankiray aloha zay le teneniko teo hoe ny fikalabona ny mpitondra le vahoaka ny mahita ho ahy tsika eto mpifanolobody rindrina mahita lasa sete ny atsy dia tena hitanao fa miova tokoa an'izany ny fari-piainana miatso tafiditra ao anatin'ny fitondrana tetezamita lasa katikataka dia miakatra ambony ny vilany zany eny hitan'ny olony zay le hoe raha samy manidy misery ceinture tsika ndao samy amatotra fekibo fa hitan'ny olona io zavatra io zay anankiray ary faharo teny anao mitaky raha za manokana afaka maneho hevitra kely ihany angamba atao anatin'ny fandarana miteny hoe misy fahamarinany le hoe reo olona koa dia misy mila vaniny mihitsy ary resahako manokana rehefa avy eo mpampianatra ao amin'ny sesesy hoe takino zatsy zaroa fa zao satria veny miaramila ny kapisaty manana basy mitaky roa andro tonga dia vahanany azy fa ny olon-kafa tsy mba manana basy ny syndika hafa dia tsy azakazahana ny famahana ny olona ny fa eo ihany ifandrorotana firitaona zay nge le olana eto ny firenena zay ny ataoko hoe tsy avany aminareo ihany no mahatonga an'le olana fa rehefa tsy omena ndao samy tsy omena fa tsy hoe sao dia manongana ny kapisaty dia ndao omena misy zavatra angamba ny tsara tarimarika za rehefa miresaka aminao dia resaka amin'ny tarimarika voalohany indrindra aloha mikasika anao hoe tsy nareo ihany hoe ny mahatonga azy io no manahirana amintsika le tonga dia atao safy be matsina atao anatin'ny arina ray daholy ny olona rehetrarehetra nareo mpitondra nareo zao fa aloha tena asiantsika mihitsy le izy hoe ny mpitondratsy ny ministratsy na ny olonatsy na ny olona roa zany teny anao fa raha ny fiadidin'ny république anao amin'ny présidence dia ny budget tao ane ontiana divisena par 10 ny divisena par 10 mihoatra ny budget tany aloha mipitatana teo aloha ohatra anankiray zay ianao moa teto ny teny nantany tamin'ny madame Rakotomavy tonga teto fa maninona ary nareo tsy mandray karama fa ny anahy eto ny teneniko anao hoe ny l'exemple vient d'en haut izy ny fitenenana fa zany teny anao nandritra ny zabe ny tanàna ka hatramin'izao filohan'ny tetezamity zao tsy nandray karama mba hampiseho ohatra ary niady koa
niady a tamin'ny minisitra ary minao fa mbola zay zao ny zavatra mitranga hoe ahenao ny karaman'ireo minisitra rehetrarehetra reo natao zay a natao zay a karama loatra ny iainany zay ny le exemple tenenao bizina rehetra manodidina mba teneno hoe inona ny bizina tonary zareo e fa vonontsika anarina an'izany sy ijery an'izany fa zay le teneko zay le hoe affirmation gratuite tsy mirehetra ho a zany teny anao mety misy a tsy miteny aho hoe madio daholy a satria anjely daholo mipitatana rehetrarehetra raha ny amin'ny sefy fokotany a ny ao anatin'ny fitondram-panjakana mety misy ny manapatra amin'ny fahefana tena misy tokoa fa tsy mirehetra kosa e za de mitena anao tsy mirehetra misy ihany reo misy mana fitiava-tanindrazana misy miezaka manao ny asany araky ny tokony ho izy misy ny tsy mieritreritra koa zay asony vahoaka zay zany zavatra tiako ho resahana sy ho tenenina aminao tao miteny ianao mikasika ny maramila sy ny CCS raha sifra no lazaitsika ny fitakin'ny maramila dia fefana amin'ny arabola ny tiako lazainy noho ny fitakin'ny CCS tia koa ilaza kely aminao eto inona marina moa ny fitakin'ny CCS tsy teny aho hoe mitombona sa tsy mitombona ny décret zay raisina tany amin'ny conseil du gouvernement kamo zany fotoany zany za lazaiko anao fa amin'ny mafilontetezamitanà alohan'ny akana fanapaha-kevitra raha vao mikasika amin'ny vola dia tsy maintsy manontany ny ministra amin'ny vola hoe misy an'ity zavatra ty ataoko ahoana ny fahitanao an'io zaka ny teti-bola ny fanjakana avy io sa tsy zaka zay vao maka ny fanapaha-kevitra fa tiako lazaina aminao hoe io agreve ny sécessione dia mikasika ny indemnité de recherche tamin'ny andron'ny Flou Didier Ratsiraka dia 42 000 ariary ny indemnité de recherche tamin'ny andron'ny Flou teo aloha farany teo dia niakatra 108 000 dia lasa 150 000 ariary zany amin'izao fitondrana tetezamity zao dia efa nampiakarina 500 000 ariary zany ary mbola nampiakarina ihany koa satria mbola misy zany reo édition spéciale prime spéciale amenary zareo 650 000 ariary zany hoe 333% fampiakarana nomena ny mpampianatra pikaroka mba tsy jaliny ireo mpianatra mba ahafahany zareo mampianatra 650 000 ariary fa ny maramilany io ntiana lazaiko anao iny moa zany nisy etra nalaina tamin'ny maramila raha zavaina tsara etra zay tsy tokony naloha zareo fa dia nisy ny tamin'izany hoe nalaina tany amin'ny finance ny karamany miaramila dia naloha le izy dia niteny anany maramila le matofilo mba mangataka zay mba tsy andohan'ireo satria misy indemnité zany tsy tokony andohavana etra sady misoratra ao anatin'ny statut an'zareo ihany koa fa nangatan'ny kapisatany asaiko anao fa eo amin'ny 300 000 francs eo e kina ilana resaka elabe nandritra ny firy andro nivezivezy tao sy migamo toy izany nivezivezy tao satria lazaiko anao raha nenene tsy filambaniny tsy filambaniny za miteny anao rehefa mitatana firenena ianao dia mitatana amin'ny matompona andraikitra raha politika eny atao dia tonga dia vahana daholo izy daholo mitaky dia omeo daholy ny zavatra zay takininy rehetra fa ianao amin'ny mampitatana anao dia zay zavatra afaka ho tanterahana zay ihany no zavatra zay zavatra afaka omena zay no zavatra ho atao natonga n'le fivezivezena teo dia nijery hoe zaka ny teti-bolatsika rety sa tsy zaka ny teti-bolatsika zay zany le zavatra nitranga tamin'ny zavatra iny za na ame fampanantenana hoe ho jerevantsika momba an'io tsy niteny hoe ny total be any ve sa ny apahany io zany nisy ny vezivezena fampanararaotra politika no misy foana am'ireny misy mandrehatra tao ambadiky reny zavatra reny raha tsy teny aminao fotsiny ohatra tamin'ireny dia magagany ontiana fa misy tomobile na andro mpanjakana hoy akoatra zay mpanao politika efa mpanohatra sy mieritreritra ny zavatra hafa moa ny manatitra sakafo any amin'ny kapisata hoe mety io fahatovy mety io fahapirisihana nefa ao anatin'ny andro mpanjakana ohatrany tamin'ny 2009 izy ianao tsy mitovy
tsy mitovy ny zavatra nanatitra vary nanatitra sakafo dia nanatitra vola atao daholo ihany nanatitra vola kosa aloha tsy nisy zany tena anao an'izay ary vao nolazaina atao anatin'ny fandarana nalefanareo ary hoe 2009 année-na crise fa tsy mitovy mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 sy zavatra nitranga ankehitriny. Zay atongavako kely any amin'ny satria miresaka kapisatsika dia resaka ny verina any amin'ny tondrozotra fa anao fanamariana kely mialatsiny kely Andriamatofilofa eo iresaka kely momba ny resaka CCS io satria zavatra tena hitan'ny masoko ty zavatra ty. Eo le fitakiana ataon'ny CCS fa apetraka ihany koa hoe jereo le tombotsoan'le mpianatra sy le vahoaka malagasy satria zavatra hitako aty nandeha tamina université privé anankiray fa reo mpampianatra eny Akatso reo dia mampianatra ny daholy dia jerena aloha le tao-pianarana migrevy izy mandrapatapitra ny tao-pianarana any amin'le sekoly privé ampianarany dia izay izy vao mody miverina amin'izay hoe ndreto zahay andeha hianatra mba jerena le sarababem-bahoaka tsy manam-bola ianarana any amin'ireny université privé reny firy moa reo ankizy ireo amin'izao grevy mpianatra izao tsy manana akory na frais andanana ody any amin'ny ray aman-dreny ohatra any Fianaratsoa any Digo any Tuiléar sy ny ohatran'izany tokony jerena le intérêt tombotsoan'le mpianatra fa tsy ny tombotsoan'le olona zay natoko hoe za tsy miditra any amin'le fitakiana fa ny zavatra hita dia misy zany zavatra any reo mpampianatra reo dia mampianatra any amin'ny université privé mandray karama vita le tao-pianarana any dia zay izy vao mody miverina any amin'ny any Akatso dia milaza fa hoe ny lamina ny raharaha miresaka kely amin'izay ontiana satria miresaka amin'izay ny ianao ary tsara fantatry ny olona rehetrarehetra satria marina ny olazaintsika ireo mpampianatra pikarohany na dia ny grevy aza nandray karama foany zay mbola zavatra anankiray dia aiza ny fitsinjovana n'le hoe tanora ho avy ny firenena zay no anapiky kely anazy ary ny zavatra amaranako anazy mikasika an'izay mpampianatra pikariko zay ihany koa ny zavatra magaga dia nisan'ny mpampianatra dia ny tombo nampitomboana tamin'izao andro ny tetezamity zao nefa le hoe heure complémentaire dia mbola mitovitovy ihany koa barainy moa zany parenthèse fotsiny iny satria miteny an'izay alo iroso amin'ny verina indray satria ny resaka kapisatsika teo fantatsika vao nisy reny ny didim-pitsarana ny voaka mahakasika an'ireo nanoana anao Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2024 raha tsy resaka fa tsy ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina ny général Noël Rakotonandrasana nanao an'ireny voaroroy tao anatin'ny raharaha banimo ry zareo ny FIGN moa io mbola nemotra ny fitsarana reny ny didim-pitsarana ny voaka migadra mandra-pahafatany colonel Charles fitotoana Santervozina ny an'ny namany hafa dia miverina aty amin'le tondrozotra enao tany amin'ny fiandohan'ity fandarany ity raha ny resaka politika tanteraka tsika no nanizingizina hoe ty tondrozotra ity ihany ary zay ny fanenjehan'ny olona sasany anao indrindra ny vondrona politika hoe zay titinao atao anatin'izy ity dia tanterahanao botsika anao an'izao fa zay tsy metimety aminao dia tsy tanterahanao eo le hoe resaka apaisement le didim-pitsarana reny ve inona ny tena tiana tongavana hoe hiteny ndray paka ianao zao hoe fitsarana dia maleo tena dia tonga ianao dia ho teneniko hoe dia tsy ino mihitsy izahay fa dia tena maleo tena ny fitsarana fa zao efa nanao soniny tondrozotra tsika ianao no nanambara fefalalana io zavatra io amin'izao fotoan'izao tokony andray an'le hoe fanapahan-kevitra hitondra fahatoniana sy fitoniana eto amin'ny firenentsika mivoaka reny zavatra reny dia mamperitreritra ny maro ihany hoe zay le hoe manapatra ry zareo fa zareo aloha no mitondra tsy mitondra ny teneninao hoe ao anatin'io tondrozotra io zay mampetipety sy zay tiako no atao ny akeny io ary zay zavatra rehetrarehetra ao anatin'io dia ho tanterahana avokoa tanterahana ny sasany ngamba mety misy manao an'izay hoe tia mety ty ihany fa tia tsy tiako fa ny nay ny rehetrarehetra ao anatin'io tsy misy analala tsy misy anampiana dia ho tanterahana avokoa zay no fanamarina voalohany tenenao mikasika ny colonel Charles sy ireo hoe mpitolona olona niaraka ny zavatra lazaiko anao ary afaka lazaiko anao dia hoe ny fitsarana raha za manoloana anao zao dia mbola tsy mibaiko mihitsy ny fitsarana hoe zao no atao na zao no atao
na NGO rakoto na NGO rabe. Dia mora voapaingo ianao mihitsy ny anome mibaiko. Ianao mazava ho azy ka ianao ve iontiana dia nampitsara ny reny fitsarana reny ary tsy fantatra akory. Fa za ohatra nareo, ohatra ny vahoaka sy ny olom-pirenena rehetrarehetra ihany, any amin'ny fahitalavitra ny hoe inona ny didim-pitsarana. Ary tsy aveniko anao fa izay ny ontiana lazaiko anao ny anamo iny resaka fitsarana iny dia apetraka eo. Fa amin'ny maha-olombelona misy ihany zany ny côté maha-olombelona. Sy ny apaisement ny tondrozotra. Ny zavatra lazaiko anao dia izao, raha ohatra hoe resaka ny colonel Charles manokana. Io no mampalahelo amintsika satria raha vao misy zavatra mitranga ho eto amin'ny firenena eto, ary izay ny zavatra nianarako tao anatiny sy ny lesona ny tsoahako tao anatin'ny ity teteza mity ity hoe na misy zavatra mitranga ny anatin'ny fokotany ihany dia ny filohan'ny teteza mita foana no mena tsiny. Raha mivoaka ny didim-pitsarana reny dia lazaiko anao fa zary mba taitra ihany koa hoe migadra asa terivozina mandram-pahafaty. Lazaiko anao za anisany manampy any colonel Charles ankehitriny satria ny aina no vonjena. Lazaiko anao fa izy hoe narariny izay ne no nandefa zany nandefa tamin'le roplanina kely mpitondra anahy iny hoe oeto sao dia zao izy makany Maurice makany La Réunion mialatsiny. Amin'izao tsika miteny zao izy dia hoe mbola misy traitement ndray tokony ho atao fa tokony hoentina any France miresaka miaraka amin'ny fianakaviana ary ny fianakaviana zao dia miresaka aminay hoe misaotra aloha président ary mialatsiny zay raha ohatra ka ny zavatra fitsika tsy nety anatao fa enao no nanavitra ny colonel Charles. Dia ianao hoe mieritreritra hoe atsy ianao anavitra azy dia anavitra azy dia atsy ianao andeha hamely azy tsy mba fombako izany zavatra any. Zay no tiako apetraka fotsiny amin'ny hoe tsy fitsabahana. Za tena milaza no tsy mitsabaka mihitsy amin'ny fitsarana hoe raha avitra ve ny professeur Ranjeva ohatra dia hoe baiko aty amiko koa zany nahavitra anazy tena nametraka mihitsy amin'ny fitsarana hoe mafy koa le pression nareo iraisam-pirenena tsy nanome baiko za tena miteny anao na ny olona mitsara ny io tsy fantatro mipitsara nanao ny asany izy tsy zazo ao mihitsy betsaka ny zavatra tokony mpiaraka raina amin'ny firenena ka zay ngamba no kasika an'izay fanontaniana nataonao zay. Ka io no atongavako any amin'le amnistie satria tsika miresaka hoe apaisement ny zavatra misy bon voasazy daholo reo olo reo teny anivon'ny fitsarana inona ny zavatra hitranga io mantsy le zavatra resana hoe tsika ve andriamatofilo te hanorina firenena vaovao ary eto mialatsiny fa ohatran'ny etumason'ny olona eto mahatsiaro fa tsika sianao ny resaka tsara tamin'ny 2024 tamin'ireny krizy reny dia tadidiko tsara ny teninao tamika io ny tiana tsika anangana firenena vaovao amboaritsika ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena teninao tamiko zany mialatsiny ohatran'ny hoe avokako eto fa zao ny zava-misy raha ohatra tsika tena anarina firenena vaovao amin'le eritreretina tokoa miverina any amin'le sosikevitra maro be amin'izao fotoana izao hoe i Afrika atsimo raha fotsy sy mainty hoditra afaka niditra tamin'izany hoe fampihavanana niditra tamin'izany vérité réconciliation inona no manakana antsika miresaka mantsy ireo zao condamné raha pitso raha afaka pitso ange andriamatoan'ny Rajoelina tsy eo amin'io fitondrana io mandrakizay nareo ho avy indray raha pitso raha afaka pitso dia anafaka an'ireo olona ireo ny fitondrana ohatry ny nanafahanareo ankehitriny miriarieny daholo inge ny olona nigadraindra valomanana tamin'ny 2024 niongotra teo izy dia nareo no nanafaka dia ho avy indray no manaraka dia reny no anafaka miverina amin'izay raha tena anarina firenena vaovao tsika misy moa no miresaka amin'izao fotoana izao ireo fondation izy sy ny sisa zay hitenena anazy ianao teny mikianjany 3 resaka changement fanovana ho aiza io ny iverenako amin'le amnistie amin'izao fotoana izao tsika raha mbola adihevitra be tonga ny SADC ny mpahay-lalàna ny SADC atsona ny mpahay-lalàna eto Madagasikara satria samy te handrivotra zay le iverenako indray samy te handrivotra efa voalazan'ity tondrozotra ity nge apetrao ny fepetra rehetra isin'ny fahatoniana ny any loi d'amnistie tsy maintsy atao fa matoatsika miodikodina io mbola te hametraka hoe ranona elimineo adversaire reny amin'ny fifidianana manaraka ianina fa nefa raha pitso raha afaka pitso rehefa ho tonga eo nefa dia ho afaka reny dia nareo indray ny toro
teneniko zany satria raha tsy miovitsika ary fotoanan'izao teteza mihitsy zao minoay ianao andriamatofiloha fa rapitso raha afaka pitsotorinareo manaraka teneniko zany androany mety mafy be fa zany ny zavatra iainantsika raha tsy maharina nyity fireneny diden'izao tsika ary mifamela eloka zany tianao hoe mety ho toro rapitso toro ninona moa milaza aminao a fa prison raha ohatra ka manao ny hitsiny sy ny rary ny mpitondra tsy mitsoka mihitsy eto amin'ny firenena ny olona nitsoka teto amin'ny firenena ny olona nampisy ny raha mandrika teto amin'ny firenena misy filoham-pirenena ny mbola mijanona eto ankehitriny satria miala amboninahitra tsy nandripaka ny mpiretan-drazana miaraka taminy ary zany teny anao nyty za mijoro aminao zao dia contre mihitsy ary tsy manaiky mihitsy ny famonoana olona ary tsy hamono olona mihitsy zay aloha zavatra anankiray a tiako ho tenenina anao raha mamono olona dia mety hitsoka koa eto amin'ny firenena fa raha tsy mamono olona raha tsy manenjika anao ny eritreritro tsy misy zavatra mihitsy tokony ampitsoka anao eto amin'ny tanindrazana ny professeur Zavelberana io izy io ko mahizy nitsoka tany ivelany ary fantatsika zany satria tamin'ny fitondrany dia tsy nisy ny famono olona zay zany zavatra anankiray ary io a zavatra ankehitriny ny teneninao hoe manao refondation tsika za tena d'accord amin'izany mihitsy ny refondation sy ny fanovana tanteraka ny fotony ny olana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena dia tsy vitan'ny olona ray mihitsy satria ny tompona andraikitra rehetra isaky ny sokajiny no tokony miova daholo na ny fomba fisainany na ny fomba fihetsika na ny fomba amam-panao ka zay ny zavatra lazaina hoe mila mifanometana antsika rehetra zay ve tsy mila miara-miasa tsika rehetra hoe ndao ifampidinika ny samy malagasy tsy tia tondro zotry ty mihitsy angamba no hitondra antsika amin'izany resaka refondation tadiavintsika zany hitanao a ny refondation zany raha tena metraka an'izany dia mila fanjakana mipetraka amin'ny fomba madio sy mangarahara zay amiko eo ny fanombohan'ny refondation ary inona moa zavatra zany tsy amin'ny teteza mita fa any amin'izay repoblika manaraka ho anareo moa zany 4e misy zavatra afaka tomboka zao misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy fa mandainga ianao raha hoe ho vita ao anatin'izao teteza mihitsy zao daholo tsy possible zany satria efa misy zavatra nitrangany teto amintsika ny zavatra tsy nihita rehetrarehetra dia amin'izao teteza mihitsy zao ianao no handeha anarina zany zavatra rehetrarehetra zany tsy vita sy tsy mitombona ny zavatra vitantsika zao dia zao zay ny teneniko anao hoe ny fametrahana fanjakana mitombona sy mipetraka amin'ny fifidianana tsisy alatra zay no mahatonga antsika anie zao ary za mino ianao io nytiana hoe io ny tenen'olona foana hoe fa maninona no nareo Madagasikara dia misy foana ny fietseham-bahoaka tsotra satria ny fifidianana teto dia sarisary-pifidianana no natao hatramin'izay fa rehefa fantatry ny mpanao politika ireo mpanao politika rehetrarehetra hoe rehefa fantatry ny mpanao politika hoe possible ny miakatra sy mitondra firenena amin'ny alalan'ny fifidianana dia mahasama metraka fanamby anao a fa tsy misy tsony ny olona idina eny an-dalambe ary ho tsapatsika zany sy ho hitatsika sahady amin'ny fifidianana zay ho atao io satria betsaka ary maro mpanao politika zay mivazavaza ankehitriny fa tsy ho hitanao ho lany na dia ho député aza ary ny olona ireny za tena miteny anao ntina fa mikombona tsy miteny tsony ireny olona mivazavaza ankehitriny ireny zay ny zavatra hoe eo tsika vao manomboka mijery lavitra amin'izay mametraka ary za mino amin'ny fifidianana manaraka dia programa no ifidin'ny olona an'izay olona hitatana amin'ny firenena ary tokony hametraka contrat mihitsy amin'ny vahoaka malagasy hoe reto ny zavatra ho atao reto ny zavatra ho tanterahana dia anjaranareo vahoaka no mitsara hoe vita sa tsy vita fa zao ny olana ao anatin'izay ny vahoaka ozy ianao no mitsara fa ianao aloha no mitantana ny teteza mita ianao no mbola mandidy sy manapaka dia zao ny zavatra misy ianao no manapaka teny amin'ny 7 février
teny Ambotsoroatra tamin'ny fahatsiarovana ny 7 febroary dia niteny ianao tsy mahazo miverina eto Madagasikara tsy ho candidat ary zay no mampametra-panontaniana ny olona amin'izao fotoana izao miverina any amin'ilay article 20 satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy miresaka an'io tsika misy ny miteny hoe zay le hoe miteny ho tondrozotra io avy ireny Andriamatoa Marc Ravalomanana aloha moa niteny hoe efa misy ny fitsarana dia teniko teto tamin'ny heriny izay zavatra hoe avy ireny izy aloha dia tsapiaro aminy didim-pitsarana dia dany izy sambory dia alefa so antsiafa zay metimety fa le tondrozotra soniavinareo maninona ny tsy ajaina le article 20 zay aloha ngamany dia avy eo hiditra any amin'ilay tiako resahana amin'ny fifidianana zao no zavatra lazaiko anao mety tsy ny 21 janvier fa hoe ny fanajana ny article 20 fotsiny io hitanao zay ianao zao milaza ny article azasarana ny article 20 sy ny article 45 zavatra mitambatra tsy nanao ny sonenao tondrozotra io zay raha tsy nisy an'iny article 45 iny za miteny anao io ntiana azafangaro le zavatra tsika ave ianao matoa nyteny tamin'ny teny amin'ny 7 février nyreny zavatra nyteneniny reny dia ihitsiko kely ny zavatra nyteneniko dia no hoe tsy eketsika tsony ny tsy maty manota za le miteny amboaka hoe raha za zao no mibaiko na hoe misy olona hoe andeha ho any amin'ny fanaovana fihetsiketsehana reny dia ampitifitra ny garde présidentielle tena tompona andraikitra mihitsy ary tsy anao any zany eketsika ave mbola za fanontaniana ny apetraka hoe noho ny fampihavanana noho ny fihavanana firenena intsono zy ianao eketsika ave ny tsy maty manota eketsika ave raha misy mpitondra ohatra mbola te hiverina eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena na anao politika dia nanisy ny famonon'olona aza dia ekeny tsy zany amany an'izay tsika rehetra zao ny olana raha zay ny sitrapon'le vahoaka malagasy nisy nisy ny 10 aogositra raiky amin'ny 770 fa mbola ireo vahoaka malagasy ireo ihany ny azakazaka ny tsenany ratsiraka tamin'ny 770 tamin'le hoe lera le vahoaka malagasy io fa manino ny sakananareo ny safidin'le vahoaka malagasy hoe zay moko ny atongavako any an'le fifidianana misy mametraka zao ato hoe misy miteny tonga dia aveloranga samy irotsaka zay irotsaka zay lany eo lany matonga tsy ampidirinareo Andriamatoa Ravalomanana mbola matahotra ianareo fa ho lany izy aloha tsy afangarontsika ny hoe zavatra roa ny hoe fatahorana sy ny raharam-pitsarana sy ny heloka zay nataon'le olona amin'ny fomba ahoana ozy izy ianao no za no andeha atahorako olona anankiray ohatra hoe raha resaka fifidianana ifanatrika amin'olona anankiray zay tsy teo amin'ny fitondrana fa nasahako ny joro niady tamin'iny olona iny niady hevitra io fa tsy hoe niady nijoro tamin'ny hevitro ka ianao hoe mieritreritra eo amin'ny fitondrana izao dia andeha atahotra misy fitenena tsy afaka mieritreritra an'izany mihitsy ianao c'est plus facile ozy izy de prendre le pouvoir que de le garder mora kokoa makan'io fonenao mbola hoe ho candidat be ny tanàna fa rehefa eo ianao zao pour le garder sarotra kokoa madame Ontina zao teneniko anao be dia be ane ny mpanao politika teto hoe niezaka ny androdana zany fitondrana teo aloha zany firy fa tsy nisy navita na dia anankiray azy io zany conviction finoana fijoroanao amin'ny hevitra ao zay ny zavatra lehibe zay ny zavatra ray fa zavatra anankiray tiako apetraka aminao dia tsotra ny hoe eo amin'le hoe aleo rangasa milatsaka zay le teneninao dia aleo ho hita ao ny zavatra tsara ho fantatra matoa ny amiral dideratsiraka miverina tamin'ny 96 dia satria tamin'ny nandeha tany ivelany izy dia nanginy tsy niteny nanaja ny vahoaka malagasy dia hoe ataovy eo aloha ny fitantananareo nay nanaja teny fa itiane eo nitiana nio hitanao ianao to miteny apaisement fa ny olona navoaka tamin'ny teny amin'ny fiarabana trason'ny taona teny iavoloha hoe avoaka ny gadra politika rehetra navoaka ny maramila nisy vitsivitsy fa le maramila io navoaka io ane no ny fofony ny ainao indray avy eo nahazo baiko amin'le olona zay any Afrika Atsimo
hoe vonoy rajoelona vonoy ny général Ravalomanana vonoy ny Sengam zany hoe zavatra nitrangy miditra zany ianao manana an'le finiavana ianao le volonté hoe ndao angatsika ampiavana fa vomivoaka ny fonja le olona dia zay no zavatra ho ataony ary hetry tiako anamarinana koa dia nandefa taratasy a fitarainana hoe mba jerevy kely zavatra mitranga ny Afrika Atsimo satria misy zavatra ohatran'izao mitranga fa dia ahoana olona mialkalika ara-politika any ve dia mieritreritra sy nanao siniany tondrotra hifofony ny ainy le mpitondra hitako hoe ohatran'ny mifanohatra amin'le fampihavanany zany zavatra resahantsika zany ary nanoratra tany amin'ny Franceman hoe misy an'ity numéro ty satria nisy aveu tao anatin'ilay izy zany hoe zay a dia mifampiantso mihitsy tamin'ny filoha teo aloha ty numéro niatsona azy fa io numéro io dia niteneny nanoratra tany amin'ny Franceman hoe nareo ny autorité any fa mba hamarinanay hoe anizy io numéro io ary namariny ny Sadek hoe ie numéro ny filoha teo aloha zay mipetraka aty Afrika Atsimo zany izy maniraka ampamonanao ahoana ny eritreretana mba miteny anao anaovantsika fampihavananao anatin'izany sarotra an'izy zany sarotra zany aizy ty zany tena hoe ifamono zany zavatra ho atao zay na tamin'ny tolona teo amin'ny 13 mai lazaiko anao fa tsy nisy ny eritreritra mihitsy na dia iray aza hoe andovonono rakoto na andovonono rabe efa miontra amin'ny maolona zay zavatra manahoana zany mety ho endriky ny amnistia voakeo satria ianao no nandray an'le memorandum tany amin'ny mpahay-lalàna ny Sadek nanolotra azy ny mpahay-lalàna malagasy inona ny endriky ny satria eo ny andrasan'ny olona hoe ivoatsika lalana ivoatsika any amin'ny krizy ho sélective zany io ny amnistie anie dia misy fenitra iraisam-pireneny na règle sy norme internationale mikasika ny amnistie mazava ho azy efa voalaza ao anatin'ny tondrozotra milaza ny zavatra amin'ny fipetra rehetrarehetra mikasika an'izany amnistie zany fa ny amnistie ivoaka eo dia hoe ahafahantsika ao anatin'le izy hoe miroso any amin'ny fifidianana dia isy ny fifamelana sy ny famelan-keloka fa io koa tsy tokony hafangarontsika mihitsy ny amnistie sy ny fampihavanana zavatra roa samihafa ao afaka atao mampihavana olona afaka atao amin'ny amnistie ny malheureusement tsy zay zavatra hitranga fa afaka atao ary zany no miteny mihitsy hoe zay olona nanao ratsy teto amin'ny firenena nanao tokodom-bola mpanjakany io na zavatra hafa na manamono olona dia tokony hoe afaka afahana fa tokony tsy hanao politika intsony sosikevitro zay manokana fa tsy hoe zay koa ry no atao ao anatin'ny loi d'amnistie zany hoe tsy tokony ho éligible atsony na afaka mirotsaka amin'ny fifidianana zay tokony ho atao ndraiky misy maneho hevitra ato alefako any aminao aty PDB izy ity fa raha feheziko dia zao no tena isan'ny zavatra anankiray iraisan'ny olona rehetra ato mba hampilamina andaram-pirenena sy hampisy fitoniana dia ireto olona ireto izy tsy mahazo mirotsaka ho fidiana voateny matetika Andry Rajoelina Marc Ravalomanana Didier Ratsiraka Safi Albert zany rehetrarehetra zany efa tenen'olona nareo efa tara eo ny atonga dia zao ny fanontaniako tsy teny ntsony amin'ny momba ny tseko anga raha tsy hoe isinina tsy dia mino fa mety izy moa manao surprise lava zay hoe zany Didier Ratsiraka amiral Didier Ratsiraka zany hoe mety mbola hirotsaka ho fidiana Albert Zafy professeur Zafy Albert ve amin'ny efa tsy haiko enina valopolo taona izy zao ngamba mbola hirotsaka ho fidiana fantatra aloha ny manana ambition zao dia enao sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy moa zany iny sakananareo aloha izy hatreto raha mbola nareo no mitondreo tsy ho tavaverina eto izy azo antoka iny hiverina any aminao amin'izay za tsy hametraka amin'ny fanontaniana ntsony satria ny olona miteny anontaniana izy hoe hirotsaka izy sa tsy hirotsaka ifimbedabe no nametrahako an'izay fa ny ametrahako ny fanontaniana dia zao androany ny 12 Mei 2021 nanao fanambarana ianao ary ny teny ianao tamin'izay fotoan'izay hoe tenin-dehilahy ty tsy hirotsaka ho fidiana ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny averiko eto androany mbola tananao ve izay teninao zay misy toy an'izay teny fa niova hevitra ianao androany misy toy an'izay teny nataoko zay tamin'ny 10 Mei izy iny raha tsy diso fa 12 Mei misy toy any izay teny zay teniko dia tsotra hoe
niny a tsy verenako tsony le izy fa nisy antony nanaovana an'iny satria za de mitsinjo ny vahoaka malagasy hoe inona no ahafahana mamarana an'ity Kristy a farak'izay aingana. Raha tenin-dehilahy reny tsy tokony hipetraka intsony ny adefitra. Zay ny zavatra nyteneniko io nytina fa nisy toyany. Ny toyany dia hoe naka ny andraikitra sy ny fanapahan-kevitra fa miandry ny fianakaviam-be resam-pirenena mba haka koa ny andraikiny. Zany hoe io zany a rehefa manao négociation ianao dia misy ny donnant hoe mamenao a dia mba misy zavatra koa azonao a en retour. Ny zavatra nizasako tamin'ny communauté internationale dia eny azy ataovy ny fifidianana dia afaka mirositsika vahana ny crise ao Madagasikara. Fa tsy zay ny zavatra mitranga. Ny zavatra mitranga ankehitriny io nytiana, tsy zay ny zavatra mitranga satria nariraritsika hoe antsy mety io fiaraha-mitantana sy ny karazana rehetrarehetra. Ny zavatra teneniko anao dia tsotra ankehitriny a gasika an'izay dia izao no teniko. Io lalam-panorenana io tsy miteny hoe io koa ny zavatra ohatran'ny baiboly fa betsaka ny zavatra namboaritsika eo anaty lalam-panorenana. Itsika no firenena voalohany misy hoe nisy loam-pirenena na ny prime ministre nampitantanao anatin'ny gouvernement zay ilatsaka dia miala rovolana melo fasahina goavana ne zany io nyteny ka ny fepetra ankehitriny ianao mihitsy nefa nijerenao tao anatin'ny napidinina ny taona nataony rehetrarehetra. Zany kosa ny teny anao hoe ny zavatra tsika ne olona firenena be tanora io nyteny ny 70 isanjato ny mponina eto amintsika dia latsaky ny 30 taona avokoa. Zany hoe rarany tsy zao jerevako io moa tenen'ny olona hoe ianao tsy zany jerevako fa ny olona amin'ny akapobeany zany teny anao fa zany mitantana eto androany fa rapitso ane mety mbola misy tanora noho iza ary betsaka ne mitantana teto amintsika ny amiral dideratsiraka ne 5-30 taona no niakatra sy nitantana ny firenena. Ihany nitondran'ny firenena dia hitatsika ihany koa zao nitondranao firenena. Azy iny fa ny anandro eny teny nitondrako ny fitenena zany teny amin'ny firenena misy fanamby betsaka tia napetraka sy tia notanterahana eto amin'ny firenena. Ary zany teny anao na dia mijaly ny vahoaka siny be dehibe ny zavatra nareniny tsy voarinao anatin'ny fotoana fohy fa ohatra fotsiny ny teny anao zao hoe zao tsika dia 40 taona na air Madagasikara ny air Madagasikara izao tsika vao azo roplanina ho atsika tsy mandovola tonga dia vidina eo ny eo azo Airbus A340 anankiroatsika. Ny nosy Maurice zay tany arinantsika ela be efa manana Airbus anankifolo. Misaotra anao namoaka ny skoupy androany Airbus A340 tsy nety niresaka an'io mantsy ny air Madagasikara. Zao dia miteny ny vahoaka malagasy aho hoe ny mpanao politika mandalo ny air Madagasikara tsy orinasa mpitantana fa zay le hoe fierté atsika fierté nationale hoe mba manana ny anay koa izahay tsy firenena gisitra zay fa mba lohany zay satria io a no passeportsika makany ivelany. Io planireo a dia ho teneniko anao mananako anazy a tsy misy vola alohan'ny air Madagasikara hoe tonga dia vidiny fa nomeny air France atsika ko avion reo mandoa ohatrany hoe manofotsika zany ohatrany système manotranomora ihany isam-bolana mandritra ny 9 taona dia lasa tsika inona ny échange angatahany Air France afontsika ny abakabakitsika ho an'ny Air France. Au contraire io nyteny misokatra zao le hoe SkyTeam ao anatin'ny SkyTeam io a dia misy norme angatahany Air France zany hoe fiaramanidina tsy maintsy mifanaraka amin'ny filainana zareo a no ampiasainao. Ny fiaramanidin'ireo zany dia fiaramanidin'ny Air France atao amin'ny lokony Air Madagasikara na ao anatiny na dia ivelany. Dia ny Air France indray zany izao no mividy seza na mividy plasy amin'ny Air Madagasikara. Mitombo ny fampitohizana ny Madagasikara sy ny Europa, mitombo ihany koa ny mpitsidika ho avy eto amintsika. Lazanao fa mba fiera ihany ny tenako rehefa hoe tao anatin'ny tetezamita ny navita an'izany. Tao anatin'ny tetezamita. Ny tetezamita ve ny nanao an'izay? Fa maninona hoy sisy zay mantsy ny fanontaniana mipetraka. Io ny fanontaniana mipetraka hoe lahara-pamehana ve zany? Naninona ny hoe anankiroa manoloana ny fahatram-bahoaka dia hoe ndao tsika hividy Airbus A340
tsy mivila voaka ihany io azay mihitsy tekoananao zao no ianao no ny teny io ny tiana fa mahafinaritra atsika ave zany le manofa foana mahafinaritra atsika ave zany le hoe agisitra foana samba nytanjona apetratsika hoe mba olohany ny na aloha dia hoe ametraka anarina n'izay tsy nety rehetrarehetra ary tena lazaiko anao fa faly mihitsy aka n'ireo plane reo ho any a frantsa mihitsy anao niveau inaugural satria tena voatona mihitsy ny ambifoko hoe enfin fomba hanana an'ireo planina atsika isika io le fierté fa tsy hoe hanofa foana tena niasan'andro manalina mihitsy fa atsika koa moa dia tahin'Andriamanitra na dia sahirana ny firenena misy zavatra maro ihany hitahin'Andriamanitra n'ity firenena ity ary ao anatin'izay any amaranako anazy satria miresaka vision sur le long terme ihany tsika izany teny anao io ntiana reo fangatahany olona rehetrarehetra reo raha mitomona tsara mihetsy teo anao nilaza hoe 100 millions de dollars aiza ny 100 millions de dollars ao ny 100 millions de dollars io ntiana ao ary mazava sy mangarary zany io indrindra no asehoantsika ny vahoaka hoe possible ary vitatsika ny manorina sy manangana reo hopitaly rehetrarehetra atao manerana ny Madagasikara reo efa vita ny Atsonjombe zany lazaiko anao fidy didera tsy maninona fidy didera tsiraka tamin'ny 96 inona ny antony tena tamin'izany mpikarakara lanona ny teny izy hoe anao kianja fampisehoana lehibe indrindra tsika eto Madagasikara io Atsonjombe vitatsika zany hoe nitazona apetraka io nitiana amin'izao tsika miteny zao dia ny hoe ary miteny anao raha antaninao hoe afa-po ve ianao amin'ny fametrahana lova hoe amin'ny taranaka faramandimby dia afaka miteny anao hoe afa-po satria ny zavatra tsy vita tao anatin'ny taona maro dia vitatsika ankehitriny fa nefa tsy mahakasika ny fiainam-bahoaka fa zavatra rendrarendra sy rendrarendra mihitsy mialatsiny zao ny teneniko anao misy zavatra hoe tsy vitatsika ao anatin'izao teteza mihitsy zao teneniko ary miaika ary eto tena miaiky mihitsy amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy vita re ny namorona asy maro hoe nareo no very asy fa kosa zay ny teneniko hoe tsy nilafy ny zavatra ratsy ihany ny zarevana fa reo hopitaly reo dia milaza aminao fa betsaka ny olona isotra ana any arina any hoe misotra ny Andry Rajoelina mba nanana programme anasa manao ny hopitaly io milaza aminao ny vahoaka rehetra le vahoaka madinika mihitsy gratuit maimaimpona ny fitsaboana ao anatin'ireo hopitaly reo zay ny teneniko anao zao izy anao le io any fanjakana ny hopitaly ary za tena manasanao mihitsy fa zao rehefa mito ao anatin'ireo hopitaly reo ianao dia marikototra mihitsy hoe aivetsika ka mba mavita zavatra ohatran'izao ihany afaka atao ihany koa ny zavatra ohatran'izao eto amin'ity firenena ity io le 100 millions de dollars reo le izy maromaro mbola betsaka ny zavatra atao ao anatin'io satria tsy manara-penitra amin'izao tsika miteny zao any scanner ray no mampiasain'ny vahoaka roapolo tapitrisa fa amin'ity zany ny scanner ao feno izy daholy any amin'ny province rehetrarehetra any fa zao io no mba hitatsika voalohany hoe makaiza re ny vola sy ny arena akibon'ny tany mivokatra zany azon'ny vahoaka marina mihitsy hoe isika zao dia matory ao ambanina matelas na arena be fa ny vahoaka malagasy mena ety ambonin'ny tany dia mahantra avokoa fa zany tetika asa ataontsika dia avadikitsika zay ny arena rehetrarehetra ao ambanin'ny tany mba havoaka atsika ety ambonin'ny tany mba hanasoavana ny vahoaka malagasy zay ny teneniko hoe créer notre richesse par notre propre richesse ary tena possible zany miteny anao be dia be ny olona nilaza tamin'ny anomboka ny teteza mita hoe tsy ho vitanareo ny tatana an'io fa afaka 3 volana nareo dia lany ny vola satria ny aide budgétaire 70% avy any ivelany fa vitatsika ny nandonika raha mampiasa mpanjakana sy nampiodina ihany ny raharam-pirenena zao ny amaranako anazy mikasika an'izay io ny tiana dia zao ny amaranako anazy be dia be ny zavatra horesahana sy holazaina fa za milaza aminao amin'ny tarimarika satria mila atao mangarahara ny zavatra rehetrarehetra ny arena kibon'ny tany eto amintsika ohatra hoe ny ilminita zay ataon'ny QQMM io 450 000 tonnes isam-bolana isa-taona no fikaritsika dia manontanytsika io makaiza amin'ny volana zany ny kobalta sy ny nickel rehefa mamokatra eo ambaty vio
dia 60 000 tonnes reny contrat tany aloha tsy tena hoe aiza mivola miditra amin'ireny zao ataontsika ary manahirana satria vao mikidika mametaka ny tanany amin'io ny fitondrana tetezamita dia efa mitsangana daholo ny puissance internationale rehetrarehetra hoe azaka tena aloha io fa asiko baraingo mikasika an'izay zavatra izay fa ny zavatra nataontsika taty aoriana no teneniko kosa ho hitanao io le hoe 100 millions na azahoantsika 100 millions de dollars le visco fitrandrahana vy io no namena atao anatin'izao tetezamita zao dia teneniko anao hoe 20 millions de tonnes io ny zavatra vy vokaritsika zany amin'io rehefa mipetraka io mety any amin'ny 2014 anoany zay vao mamokatra le vy io zany na 2015 anoany ny tiako lazaina io ty namaranako anazy dia ny hoe ao anatin'ny contrat ary amafisitsika ao anatin'ny contrat dia hoe farafakeliny mandoa 5 dollars isaky ny tonne ana vy vokatra ny orinasa visco midika inony zany midika zany fa misy 100 millions de dollars isa-taona ho azony fitondrana malagasy inona midika an'izay dia zay nanaovana an'ireny hôpitaly sy fotodrafitrasa ireny hoe vitatsika mihitsy zany raha ohatra ka tiatsika ny manao fotodrafitrasa isa-taona ary mbola misy zavatra tsara noho izay afaka ataontsika raha tsara tatana ohatran'izao no hoe aloary atao maimaipony ny fitsaboana eo anivony ireny hôpitaly ireny rehefa tsara tatana sy mazava ohatran'izay ny contrat amin'ny vahoaka hoe zao ny vola miditra amin'itya zao ny ampiasaina amin'itya dia milazanao fa ahoana ny fomba tsy hampandroso an'ity firenena ity possible ary tena possible mihitsy no mampandroso ny firenena malagasy. Tapitra ho ny fotoanantsika fanamariana fotsiny ny apetraka hoe miverina kely amin'ilay air Madagasikara teo hoe nipetraka ny ady hevitra teto hoe iza ny azo azy ny Amerikanina amin'ny Boeing sa ny Frantsay amin'ny Airbus dia mazava aloha zany fa nandresy ny Frantsay tao anatin'ny ady mikasika ny air Madagasikara. Andresika ihany koa ianao teo hoe afa-po ianao tamin'ny zavatra vitanao teto amin'ny firenena natsangana nandritra ny tetezamita dia ohatrany mampatsiaro Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana teo amin'ny fitondrana hoe lalana dia izy ny olona tamin'izay fotoan'izay hoe ngany lalana mahavoky ary rehefa nenahatra ilay vahoaka na inona zavatra natao teo tsy hitany vahoaka zany satria ny zava-dehibe aminy aloha dia nohony izy tsy manana asy izy ary tsy mandro fahalemana ny tany. Zay aloha fanamariana tiako apetraka fotsiny dia ny fanontaniako farany raha ny teny ianao hoe afa-po zay no mahafinaritra ny hoe ianao mitonga teto naneo ny hevitrao satria tsy mitovy ny fomba fijery rehefa eo amin'ny fitondrana hafa ny fomba fijery rehefa ivelan'ny fitondrana hafa ny fomba fijery satria zay le niteneniko hoe amin'ny ankapobeny ny olona mahita fa mikatsotsika tsy mandeha ny zavatra ary misy miteny mihitsy hoe tokony ametra-pelany ianao fa tsy mandeha tsony ty fireneny ity misy be dehibe no miresaka an'izany amin'izao fotoan'izao mety tsy afaka hiteny hoe ny maro anisa na ny vitsy anisa fa misy ny miteny an'izay zavatra izay dia ny fanontaniako aminao farany dia izao ohatrany mahatsiaro aho hoe ianao sy Andriamatoa Obama zay filoha Amerikanina dia miaraka tonga teo amin'ny fitondrana mbola talohanao azy izy voafidy moa nareo tsy nandalo fifidianana izy ny volana janoary 7 no nanao prestation de serment ianao ny 2 mars 10 nefa amin'izao fotoan'izao azo antoka fa ho tapitra mandat alohanao Andriamatoa Obama amin'ny volana novambra no fifidianana. Andriamatoa Andry Rajoelina zay tsy voafidy mety mbola iotran'izay tsy fantatra na oviana ny datin'ny fifidianana no ivoaka eo manko le ady hevitra mipetraka hoe mandat ray mihitsy ny vitanareo raha oharina amin'ny Amerikanina zao dia fa mandat anankiray mihitsy ny vitanareo teo amin'ny fitondrana ary zay no mahatonga ny olona miteny hoe mametraka sosikevitra tokony ajanona tsisy atakandro ity tetezamita ity zay ny fangatahan'ny olona amin'izao fotoan'izao ianao teo efa niresaka ny hoe fifidianana ho avy io mety afaka mametraka daty ary ventsika androany hoe oviana no mety ho tanteraka io satria raha zao fotoana jereny zao
dia efa vetivety raha ny fanomanana sy ny sisa ho tonga any amin'ny fotoanan'ny olana ampy koa hoe izay fotoan'izay anomanantsika n'le hoe carte électorale liste électorale ny karapanondry sy ny pirenena sy ny rehetrarehetra nefa nytao anatin'ny 2 taona sy tapany 3 taona mahery ary nareo tsy navita n'le izy. Oui, laza ianao moa teo napitaha ny zavatra nolazain'ny filoha teo aloha mikasika ny hoe lalana ve afaka hoanina zay ny olona teny an'izay. Za miteny anao fa nandritra ny 3 taona dia niaro sy niady mafy mba tsy hekaran'ny vidim-piainana tsy hoeran'ny aina tsy ho zakan'ny vahoaka. Ary za miteny anao tsy lafatra ho any fitondrana tetezamita be dia be ny zavatra tsy mety eo tena manaiky an'izany fa nizaka koa dia be dia be no nalefa tao anatin'izay tetezamita zay niaro amin'ny fomba rehetra mihitsy mba tsy hekaran'ny vidim-piainana. Zay ny zavatra voalohany. Ianao miteny hoe misy olona miteny hoe ajanony ty tetezamita ty. Ajanona ahoana e? Dia inona no atao? Ajanona inona sosikevitra men'le olona miteny hoe ajanony ny tetezamita? Misy vahaolana hafa ve afahantsika miroso hanao fifidianana zao dia zao fa ajanona ny tetezamita sy ny tondrotra. Raha misy olona mahita an'izany dia raisiko atanandroa satria za homme de dialogue olona mieno olona vonona ny fampiresaka amin'olona rehetrarehetra. Ataoko ngamba fa ny olona miteny an'izany dia olona mila vanina sy olona mitsikera fotsiny fa olona tsy mitondra vahaolana matotra hoe tia ny tena vahaolana. Kasika ny fifidianana hoy sisa ianao inona ny daty tokony ho apetraka. Za efa niteny hoe tsy fafinaretana na ho anary ny hoe tsy mety amiko mihitsy lazaiko anao zany ao aleo azava ny resaka tsy mety amiko mihitsy tsy mety ho an'ny vahoaka malagasy raha mbola hitarazoka elabe ity tetezamita ity. Tsy maintsy ataotsika zany miezaka rehetrarehetra amin'ny tanany tetezamita ity amin'ity taona ity. Araka ny tenenin'ny Francemanna farany teo adiny 3 zay ny resaka. Nazavaiko anazy ny olana vahoaka malagasy ny olana misy eto amin'ny firenena. Dia niteny izy tao anatin'ny déclaration raha natsikaritra ianao hoe tsy maintsy atao amin'ity taona ity ny fifidianana rehetra. Zay ny zavatra iritsika ary zay koa ny zavatra tiatsika ho apetraka. Vito ny seni miaraba ny seni mino fa ho avy tsy ho ela amin'izay zany ny expert avy any amin'ny Nations Unies zay hamaritra ny daty zay tokony hanaovantsika ny fifidianana. Eto nefa dia tiako ny milaza amin'ny vahoaka malagasy fa tsy ny filohan'ny tetezamita ane no mamaritra ny daty. Tsy zany mamaritra hoe amin'izao tsika ny tenao fifidianana dia anao fa io zany dia miara-miasa ny seni miara-miasa ny Nations Unies mijery ny filaina eo zay vao mamoaka ny datim-pifidianana tokony ho atao isika malagasy. Fa fantatro tsapako fa tena te hiroso amin'izany fifidianan'izany te aneo hevitra ny vahoaka malagasy leo ny vahoaka malagasy fantatro sy tsapako zany zavatra rehetrarehetra. Fanontaniako farany manoloana an'ireo olona miteny hoe mialay ianao Andriamatoa Andry Rajoelina tsy mitovy amin'ny fomba fijery satria ianao miteny hoe afa-por ery zareo ireo miteny hoe tsy mandeha ny firenena. Dia ohatra ny te hametraka an'izao fanontaniana izao hoe sahanao ve no miteny androany hoe vitanao io hoe vitanao io. Ny olona tsinona miteny hoe efa tsy mahavita azy izy fa miala io dia ianao miteny hoe za mahavita. Hitanao rehefa mitondra firenena ianao dia misy foana ny mpanohana sy ny mpanohatra. Tsy magagana mihitsy raha ny olona mpanohatra miteny hoe mela na zavatra mety ary dia tsy mety foana ny mpanohatra sy ny mpanenjika. Fa zay ny teneniko hoe mba tokony jerevana ihany kosa ny zavatra tsara sy ny finiavana aseho an'le olona. Zay no nahatongavako teto amin'ny TV Plus hoe hita fa miezaka ny TV Plus. Hita fa kely ny TV Plus dia mivoatra lasa goavana izy zao mampirisika anareo ary mankahery aminareo amin'izay zavatra rehetrarehetra zay. Raha ny tenako manokana io tiana raha ohatra ka hiresaka fitantanam-pirenentsika miteny anao fa mbola tsy maty ao apoko ny finoana ary indrindra ny fanantenana hoe afaka amboarina sy voatra ity Madagasikara ity. Tsy mitena hoe zany maha-indrindra, tsy mitena hoe zany tena mety daholo ny zavatra rehetrarehetra fa fantatra hoe manana didy ary ny adidiko amin'izao tsika miteny zao dia mamoaka amin'ny firenena amin'ny olana zay misy anazy. Amin'ny alalany tondrozotra.
mametraka sy mametraka ihany koa zavatra mijanona ho an'ny taranaka faramandimy. Tsy hitanisa marobe fa ohatra ray fotsiny teneniko anao hoe ny lapan'ny tanàna firifiry ny mpitondra ny fandimy teto amintsika fa iza no afaka nanarina zany lapan'ny tanàna zany. Zay ny zavatra atao. Ny zavatra atao nefa ny PDB ho any mety zavatra tsy vita ao anatin'ny tetezamita betsaka tetezamita koa nefa izahanareo atao fa le zavatra tokony ataonareo tsy ataonareo hoe mamarana nyity dia manao fifidianana mialatsiny voatra ny tady mamerina indray miezaka ny finiavana lazaiko anao tena finiavana avy ato am-po mihitsy ny teneniko anao hoe raha afaka tokony mamarana ny tetezamita androany dia faranako androany ty tetezamita ty fa tsy maintsy misy dingana sy atanatsohatra PDB no ataotsika ary nandritra n'izay telotaona zay dia fisedrana mazana ne no mitatana ny firenena ao anatin'ny fotoana betsaka misopatra ny mamingany fa dia eo tsika mitady mbaolana rehetrarehetra ka niteneniko anao dia hoe Andry Rajoelina manana finiavana mpitondra zay zavatra kely mba fatany sy afahana manavitra amin'ny firenena sy mamarana an'izao krizy zao. Tapitra ny fotoanantsika mba haverika ny zavatra napetraky ny mpanaraka ny fandarany ty hoe ny azony zany ny vahaolana sosikevitra avy aminy dia zao atsahatra tsy misy fepetra ny fanondranana bois de rose ny tahiry efa ao dia atao amin'ny toerana tokana ary ambenany miaramila. Momba ny volamena izay fiaramanidina miala ny sistan'ny Madagasikara dia tsy maintsy anaovana fisavana alohan'ny ingana efa misy ihany ny bizina. Momba ny fitrandrahana ny arenakibon'ny tany atsahatra ny fitrandrahana ireo projet minier rehetra ka ataony renégociation any contrat mba ho ny vahoaka malagasy no mahazo tombony fa tsy ny vahiny tsony sy ny malagasy izay raha tsy taiza sy raha tsy toetra ozy izy mpamadika tanindrazana maka commission folo isan-jato ary amin'ny projet pétrolier rehetra eto amin'ny firenena ihany koa dia atsahatra. Isan'ny sosikevitra avy any amin'ny mpanaraka ny fandarana tsy dia afaka ny valapatra tamin'ny sosikevitra avy any amin'ny mpanaraka ny fandarana moa tsika androany fa tany amin'ny fanontaniana PDB any tena niompanany adihevitra androany. Isaorana PDB ianao Andriamatoa filohan'ny tetezamita nanaiky nasain'izao fandarana l'invité du jour zao azoko lazaina hoe niavaka dia niavaka na teo amin'ny faharetany fotsiny aza dia fa azo lazaina hoe nioatra adiny roa zany tsika androany no nanao ny fandarana fa za mino satria tsika niainga loloha hatramin'izao ora sy fotoana zao dia mbola mifantoka tanteraka amin'ny fandaharana ny mpanaraka ny fandarana rehetra na amin'ny araran'ny Radio Plus na ny TV Plus ary indrindrindrindra ireo namana any ampitany nosy izay nanaraka ny fandaharana androany le mot de la fin mba omenanao. Misaotra anao Iantina ary misaotra ihany koa ny vahoaka malagasy inona fa navaly ny fanontaniana izay nanitikitika ny rehetra ny zavatra raha-pirenena moa PDB ny zavatra afaka ho ambara ao anatin'izay. Ny tiako lazaina amin'ny vahoaka malagasy fotsiny dia hiezaka ny fitondrana tetezamita ny anarina ny zavatra rehetrarehetra izay tsy nety. Hiezaka ihany koa mba ampiverina aingana ny fandriam-pahalemana ary ny amaranako anazy dia tsy asan'olo tokana ny fitantanana firenena fa ilaina ny fandraisana sy ny famizatana ny tsirairay avy. Isaorantsika PDB Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita nanaiky nasain'izao fandarana l'invité du jour izao